mahatonga antsika afaka iserasera MBS pirenena enina amby roapolo jona 2020 sy 2020 niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara satria za Madagasikara zany de firenena fanahaleoteny zany fa tonga avany ny frantsay dia niditra avany Mahajanga dia nataony zanatany i Madagasikara ary izy io de efa vita resaka tany amin'ilay antsoina hoe conférence de Berlin de nizaraina ohatran'ireny mizara gatao reny Afrika tsara ho fantatsika zany ary dia lasa zanatany Madagasikara dia fotoana lehibe ny hoe 2020 jona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara zany ary vitsivitsy mialohan'izany isika amin'izao fotoan'izao ary ny 2020 jona ihany koa dia fetin'ny folo alina araka ny efa fantatsika fa andro vitsivitsy mialohan'izany fahaleovantena izany niverena ny fahaleovantena manahoana ny fiainan'ra malagasy manahoana ny fiainan'ny pirenena raha hoe fety ny 2020 jona tompoko dia raha hoe fety zany de zavatra mahafinaritra ny iainana ary rehefa manao fety dia hoe tsingeritaona izany dia zavatra mahafinaritra tamin'ny omaly zao dia nomariana ny fetin'ny ray dia niatrika an'izany ny maro niatrika ny besinimaro zava-dehibe aloha de hoe ilay foto-kevitra amin'ny fahatserovana ny ray zany amin'ny hoe fananana andraikitra lehibe zany eo amin'ny ankohonana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena eo amin'ny zao tontolo zao dia izay le foto-kevitra zay zava-dehibe hoe fetin'ny ray dia nibanjina an'izay ny rehetra sainga ny eo amin'ny hoe entimanana hoe entina iatrehana zany dia iarahantsika mahalala fa ao anatin'ny fahasaranana ny firenena zany zao dia tena mandihy fotoatsarotra tanteraka ary mitaintaina ilay vahoaka malagasy be dia be ny mampitaitaina ary ny fahantrana moa zany dia efa iainana raha teo raha ny président Marc Ravalomanana zao tamin'ny faran'ny herinandro teo iny dia feno de feno ny fandaharam-potoanany ny omaly zany Malialady dia teo zany ny hoe anatrika ny fanamariana ny andro manokana ho an'ny PS président synodal zany ary dia atao amin'ny FJKM Miarinarivo no nisiny ny fitondrana ambavaka an'izany ny ray aman-dreny ampanahy zany ny président synodal zany zany amin'iny faritra iny dia tonga tao ny président Marc Ravalomanana ary dia misy ny afatra izay noentiny teo moa ny fahatserovana ny fetin'ny ray araka ny nambarantsika teo fanamariana ny fetin'ny ray fa eo ihany koa ny amin'ny resaka fiainam-pirenena no resahany momba ny tantsaha fa nisy ny asa izay natao tany amin'izany toerana zany dia fantoka tamin'izany ny fotoana alohan'ny atao hoe anoisantsika ny famakafakana dia ndao aloha arahana mihitsy ny votoatikevitra sy ny teny anoentin'ny président Marc Ravalomanana tao amin'ny FJKM Miarinarivo omaly fa dia mirahaba ny ray rehetra atsika ray rehetra tarity fotoana anankiray ity zany ray zany tompona andraikitra voalohany zany amin'ny lafiny eo-tokantrano amin'ny lafiny fiarahamonina amin'ny lafiny ndretrarehetra amin'ny firenena zany ray zany ary tokony tsy hiala andraikitra ka dia mirahaba atsika rehetra nomeny fahasalamana afaka mihaona eto ary ho an'ireo tsy afaka mihaona ary lay zavatra tsika atoatrano miangona teto amin'ity fiangonana ity taloha dia nisy olona nengravy mbo amboary fiangonana io président fa lozo tamin'izany président eny ary hoa vovitaina izy io kay aty tonga ty ndray zao dia eto indray nyresahany zareo ty ndraiky président ka misy amin'ny finoany ty tena tsara be fa dia miaraba nareo koa félicitation fa tena navita zavatra tsara nareo teto tena tsara ho jerentsika zay anamboarana ty ho tena tsara anampy anareo ndray fa matahotra ampitorena reo amin'ity aniny tena ny fotoanandroany moa zany dia tsika naovana jobily volafotsy izy tao i PS hoe jobily volafotsy na PS azy miara-miasa tamiko nandritra fotoana maro be izy io satria zany tamin'izany iraka tany am-bovobe zany za vice président FJKM laïque
tena mahatsiaro zavatra betsaka tonga aty aminareo ty ary misaotako an'Andriamanitra tena fahamezam-pahasoavana avy any aminy na tonga teto satria mifangaro le fiainam-pianakaviana sy ny fiarahana ary indrindrindrindra ny fanompona an'Andriamanitra dia miray daholo zany rehetrarehetra zany ka dia hoe aminareo tena faly tonga miaraka aminareo ary faly aho miaraka manao ny fetiny ray eto sika mianakavy zava-dehibe amiko zao dia hoezahantsika tena hoezahantsika satria fantatra feto amin'ity fiangonana ity misy tantsaha be da be satria fantatra le olona eto Madagasikara tantsahany ankamaroany mba mitarainy izy ireo mba mitalao izy ireo mba eto reo izy azonareo entina dia tena tsy adiniko mihitsy ny zavatra rehetra nisy ary tsy ho adiniko raha mbola misy kio ny azo atao ary raha mbola misy kio ny farany tsy ho very mihitsy ny fanantenantsika zay ny anton'le hoe matoki le teny teo le voalohany hoe mahazo toa dia vaveo manatre tena dia vaveo matoki manana finoana fa ny zavatra rehetra in'Andriamanitra daholo avokoa saotra an'Andriamanitra ary tena mbola mamerina ihany aho fa tena faly aho miaraka aminareo aty matoki ary manana finoana zay mihitsy ilay tena zava-dehibe ao anatin'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao zany ary iny moa zany dia hoe resaka tany amin'ny fiangonana iny fa dia eo ihany koa ny resaka hoe fetiny ray dia eo ihany koa ny fiainam-pirenena ninonninona aloha resahana ninonninona hoe ady hevitra etseroa dia ny zavatra ekena aloha dia ny hoe mivavaka ny malagasy zay aloha na inona mety hoe tsikera sy ny fitenenana etseroa dia zay aloha dia mazava aloha zay firenena mivavaka ny eto Madagasikara ary zany malagasy zany dia mivavaka zany zay aloha ary raha jerena zany hoe hiram-pirenena io dia jereo fa misy resaka zanahary misy resaka fitahiana sisisisisa misy miteny mantsy any ambadibadika any hoe afangaron'ny sasany resaka fivavahana sy ny resaka raharam-pirenena fomba fijery zany fa na inona tenenina dia hoe mivavaka ny malagasy ary porifoiny hiram-pirenentsika izany ary ao anatin'izay ny resaka hoe fitahiana tahionao ary zanahary ka tsy mivavaka ve zany le firenena malagasy raha ohatra ka lay andininy eo misy hoe tahionao ry zanahary izay zany ny momba an'iny ka akoatran'izay ihany koa anefa dia ao anatin'ny resaka hoe 4 jona zany hiatrehana an'io hoe fety-pirenena dia ny ao anivon'ny ray aman-dreny ara-panahy eo amin'ny FFKM dia mitondra mavaka ny firenena so ndray misy miteny any hoe ohatran'ny nahazatra izany ohatran'ny hoe efa fanao zany ny foto-kevitra izay ijoroana ao anatin'ilay izy dia ny hoe firenena izay mivavaka sy manakina fiainana amin'Andriamanitra i Madagasikara na inona resahana aloha teny FFKM zao raha ny omaly tolakandro dia nisy ny fitaom-pivavahana izay nitondranam-bavaka amin'ny firenena tetsy amin'ny ekara tetsy anala mahitsy ataony ray aman-dreny-piangonana 4 amin'ny rahalahy eo anivon'ny FFKM ary dia ny mpianakavy finoana ihany koa nanatrika an'izany anisan'izany ny filoha Marc Ravalomanana izay nametraka ao zava-dehibe ihany koa izany ny fitaom-pivavahana izany izay angataham-pitahiana ho an'ny firenena malagasy ilay firenena malagasy amin'izao fotoana izao izay tena hoe miaina ao anatin'ny fahasairanana tanteraka miaina ao anatin'ny fahasairanana tanteraka na amin'ny lafininina io na amin'ny lafininina iaraha mahitsy zany tsy misy hoe zavatra tenitenenina na hoe zavatra foroporonina fa dia miaina an'izany ny 20 isanjato ny 70 isanjato ny malagasy ankehitriny dia eo anefa ny fety-pirenena dia le endrika ivelany amin'ilay fiomanana ny fiatrehana amin'ny fety-pirenena zany dia hita etserora ny eto Antananarivo apetaka ny jirojiro isan-karazany hoe manao fety eo fa ny tena réalité na ny zava-misy dia fahantrana fadiran'ovana
fahasairanana eo amin'ilay fiatrehana n'ilay fiainana izany. Nahoana nefa nahoana dia hoe tsy ho foana mihitsy ny fanantenana raha mbola misy keo ny farany dia tsy ho foana izay fanantenana zany, ary ny fananana ny atao hoe fanantenana sy ny hoe tsy fahakiviana manoloana ny zava-misy dia tena zava-dehibe, indrindra moa zany fa ho an'ny olom-pirenena izay tompona andraikitra. Ny ankizy anie dia mianatra, dia misakafo, dia milalao, zay ny an'ny ankizy, fa ny tompona andraikitra eo anivon'ny firenena dia ny olona feno taona, olom-pirenena dia manana andraikitra sy adidy zany eo amin'izay firenena zay. Raha pitso zao dia hiatrika ny fanadinana CEP ny zanaka malagasy manerana ny nosy, io date ofisialy io, raha pitso talata 20 jona, samy mihetsiketsika daholo ny ray aman-dreny na ny sekoly na inona, indrindra ny ray aman-dreny moa zany izay mananjanaka miatrika an'izany CPE zany. Efa noetintsika teto fa ny tontolon'ny fampianarana ao an'ny eto Madagasikara dia manahirana amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy ny lentam-pampianarana eto amin'ny firenena. Fa maninona ny tsy mitovy le lentam-pampianarana? Tsy mitovy satria misy mizanatsy ny rinila eto amin'ity firenena ity. Nahoana no misy zaza malagasy mandeha tongotra hatrany amin'ny 5 kilometatra mandroso miverina, dia nefa etsy misy zanaka malagasy any milamina tsara satria mety ny fari-piainan'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny, ary ilay zanaka malagasy izay miaina anatin'ilay fahasairanana izay tarafina amin'itony hoe fanadinana tony, ankizy miatrika fanadinana, dia ireo maronisa, zany hoe ireo mihoatra ny 20 isan-jato, 70 isan-jato ny zanaka tantsaha, ireo maronisa zany dia ao anatin'izay fahasaranan'izay raha tarafina amin'itony fanadinana itony, zany fanadinana CPE zany dia manamarika fiainan'ny ankizy zany, fanadinana voalohany zany tompoka eo amin'ny fiainany. Ho an'izay fanandalo an'izany dia tena hoe seritsero mihitsy ny ray aman-dreny, mamorona ny tsy misy ilay ray aman-dreny hiatrehan'ny zanany ny fanadinana CPE. Fa ny akamaroany zany, indrindra ny any ambanivohitra rehetrarehetra any dia tao anatin'ny fahasairanana no ny hiatrehana an'ilay fianarana tonga eo amin'ny kilasy 7 zany, dia hoe hiatrika ny fanadinana dia mamorona tsy misy ilay ray aman-dreny. Ilay ray aman-dreny izay miasa tanimbary, miopy, dia mandeha varotra kely sisy, dia izay vola azo no maninona no entina hoe ampianarana an'ilay zaza zany hatrany amin'ny fidirany dia tonga eo amin'ny fanadinana CEPE. Seriny de seriny ny ray aman-dreny, mamorona tsy misy mihitsy ho isika na ny sakafo zany zao amin'ny ora-pitso mba atao zay mampetipety azy mba ampisy courage zany an'ilay zaza hiatrika an'ilay CEP. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany no ahitantsika hoe tena ahoana ny hoavin'ny taranaka malagasy, satria ty amin'ny fanadinana voalohany eo amin'ny fiainan'ilay zaza dia efa miatrika an'ilay fahasairana zany hita taratra ao. Misy anie klasy eto amin'ny ty firenena ity, any an-dakilasy any zany, any amin'ny klasy misy ny ankizy vao aingana ny tenanay no nyresaka tamina mpampianatra, 5 ao anatin'ilay salle de classe. Aty amin'ny primaire zany 5 dia ao, dia ireo ankizy ireo zany rehefa mianatra dia nila mpitombenany sasany fotsiny no tafapetraka, dia tena mifanetinety kely ilay ankizy, dia manoratra mandeha ny lesona ery zany, dia manoratra ny ankizy zany dia lay cahier amin'io tsy mba mahitsy tsara fa somary mitongilana kely, dia satria le hysterika dia mifanetinety kely eo, dia ahoana moa zany no ilazana hoe araka ny tokony izy ny atsarany fampianarana. Dia hiteny vetsika hoe tsy magnininona ny zanaka malagasy, tsy marina mihitsy zany. Ny zanaka malagasy dia mahay,
na ny any ambany vohatra io na ny aty andrenivohitra io mahay amin'ny ankapobeny maran-tsaina tompoko ny zaza malagasy fa ilay fomba hoentiny miatrika an'ilay fianarana no tsy araka ny tokony izy noho ny fahantrana tsy safidin'ilay ankizy mihitsy na lay zaza no hoe mantra sy sahirana tsy safidiny mihitsy tsy misy idirany ankizy mihitsy zany na kely ary tsy misy idirany resaka fanabeazana mantsitsika zany zao amin'ity resaka ity tsy misy idirany ny ankizy mihitsy ny fahasaranana fa raha ohatra hoe tomombana somatsara ny fitaovana zay fitaovan'izay ny hoe fitaovam-pianarana tafiditra ao anatin'izany ny salle de classe sy ny sisa zay tadiavina dia tena hoe afaka miatrika tsara n'ilay fianarana ny zanaka malagasy tamin'ireny fotoana tantana ny président Marc Ravalomanana fireneny reny iny dia misy ny hoe kit scolaire araka ny efa nitenenina teto satria izy io zany fiaraha-miasa tamin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nandeha mihitsy tamin'izany fotoana zany ny solotena maritry ny UNICEF mijery ny satria hoe mikarakara ny reny sy ny zaza zany dia mijery ny eny toerana eny rehetrarehetra eny ny fiatrehan'ny zaza malagasy ny fianarana dia nahita n'ilay fahasaranana dia nandeha tamin'izany ihany koa président Marc Ravalomanana ramatoa Barbara Bruntaine tamin'izany fotoana zany teratany Belge no solotena maritry ny UNICEF zay fikambana raisam-pirenena misana ny resy ny zaza teto Madagasikara dia mijery dia hoe ahoana ny momba an'ireo ankizy ireo sy président Marc Ravalomanana mba jereo zao reto izy dia tonga dia eo ny eo ihany aingana mihitsy ny resaka dia tonga dia jerena zany kit scolaire dia nahazo daholo ny zanaka malagasy mbalanao moa zany ny tateorina ny amin'izao fotoana zao za tsy teny hoe ahoana na ahoana aloha fa dia ny tam'izany dia nahitam-bokatra tsara mihitsy ary nisy fiatraikany teo amin'ny fahazotoan'ilay zaza malagasy miatrika an'ilay fianarana ny ankizy any ankizy ihany ny etsy vaovao ny bokiny vaovao ny stylohany vaovao daholo na reglany na inona vaovao fa ny eo akaikeo ihany dia tsy manana fa dia ampindramo hanina letsy dia miady le samy ankizy satria misy ny manana dia misy ny tsy manana le qualité amin'izany manahirana ny milaza azy zany hoe ny akamaroa zany dia tsy manana n'ilay fitaovana entina hiatrika an'ilay fianarana dia mora amin'izay no miteny rehefa mivoaka ny résultat n'le fanadinana mpanjakana io dia mora le miteny hoe ny ena ny afam-panadinana dia raha hoe nisy fotoana andre mba nitombo kely sisisa ohatra moramora no miteny zany fa io tompoko tsy azoazo fahatany ny hoe résultat tsara zany satria izay no nitanjona na inona ka le izy ny eto amintsika lasa tao fitaovana politika ilay tontolo ny fampianarana raha hoe te mba azoazo hoe dokadoka kely zany amin'ny resaka hoe politika dia resahana ny resaka fampianarana zao ny tetika aza zao sisa kanefa ny tena marina dia hoe lay zaza malagasy ny zanaka malagasy dia mahay fa no entimana ny ray aman-dreny no tsy araka ny tokony ho izy ary tsy fidino an'le ray aman-dreny mihitsy fa noho ny fitongilana mpitantanana eto amin'ny firenena ny arikarena midina ny arem-pirenena tsy mizara araka ny tokony ho izy dia any amin'ny fampianarana no vo zany hoe efa voka-javatra zany ilay hoe fahavoazana any amin'ny fampianarana ka raha ny any amin'ny fampianarana moa ny vo zany tsy araka ny tokony ho izy dia anantena inona zany ilay firenena aloha zany lo anantena inona raha ohatra ka areo zanaka malagasy ireo any amin'ny fampianarana any amin'ny ambaratova voalohany any no miatrika fahasaranana mandeha tongotra 10 kilometatra mandroso mandeha tongotra 10 kilometatra miverina miakatra amin'ny masoandro eto Antananarivo zao mangatsika tena mangatsika eto fa ny bongolava any mafana vao nisy namana avany miverina avany any mafana fa rehefa miakatra io hafanany io tonga amin'ny 120 amin'ny 12 ny ankizy mbola any an-dakilasy matory le zaza matory renoka mihitsy dia eo dia renoka satria sady reraka ny ditongotra no tsy ampy sakafo le amin'le toe-batany zany dia
de eo amin'le fitaovana ampiasaina koa tsy araka ny tokony ho izy. Tamin'ny fotoan'andro ny tany amin'ny taona talohan'ny 7 sy 4 arivo zany, tany amin'ny 9 sy 4 arivo, 7 sy 4 arivo, 9 sy 4 arivo, iza no nitondra firenena tamin'izany? Président Marc Ravalomanana no nitondra firenena tamin'izany. Fa rehefa naparitaka ilay kit scolaire samy nahazo daholo ny zanaka malagasy, nanao tableau mitovy daholo, dia nitombo ihany koa ny tahampidiran'ny ankizy any amin'ny sekoly, nitombo. Ary ambony dia ambony mihitsy ny salanisa. De misy moa sasa miteny te marina ve zany? Fa ngany teto Madagasikara no namoaka an'le taremarika. Fa teo amin'ny sehatra raisam-pirenena no namoaka an'izany. Ary zay de miteraka fampitokisana eo amin'ny mpiara-miasa any velany sy ny eto an-toerana zany. Zay le fampitokisana zay zany zao tena zava-dehibe zay raha hitondra firenena tsika. Raha ohatra isika ka te hoe hivoatra aingana diaingana, dia apetrao ataovy zay isiny fampitokisana ho an'ny mpitondra eto amin'ny firenena sy ny eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tsika anosy. Amin'izao aloha tsika mbola tsy afaka izesta mihitsy hoe mahavita an'izao zay, zay ny tena enjana na zao zay, na tenenina raha hoe raha hiara-miasa amin'ny mpamatsy votsana mahazatra reo foana sika de tsy tafavoaka mihitsy tsika na amin'ny 2050 aza. Tsy anisy resabe amin'ny momba n'intsony sika aloha. Fa raha ny tena hoe zava-misy dia rehefa misy ny fampitokisana eo amin'ny sehatra raisam-pirenena sy amina firenena anankiray tahaka Madagasikara, dia mandroso ny raharaha na amin'ny fampianarana io, na amin'ny resaka inona io, na amin'ny resaka inona io. Zao ary zao ny eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tena teny mafy any Madagasikara, avoaka ny taremarika mampihoatroatra aloha. Ny teniny sehatra raisam-pirenena ny Banque mondiale devant public, mafy be ny teny zay teneniny sisa. Dikan'izay ne zany ny fampitokisana zany amin'izao fotoana zao eo amin'izay sehatra zay dia mampametra-panontaniana hoe aiza ho aiza izy zany raha lanjaina, aiza ho aiza raha ohatra ka atao ny fandanjana an'ilay izy. Ka eo amin'ilay sehatra ny fampianarana ny tianambara de ny hoe rapitso zany io ny CPE zany, dia miatrika an'izay ny rehetrarehetra, miatrika an'izay ny ray aman-dreny, miatrika an'izay ny firenena. Dia rehefa miatrika an'io zany ny rehetrarehetra tsy misy anavahana, de eo amin'izay no hita hoe atao aloha sy avy tany ny CPE, de samy miezaka any. Fa ny tianambara de hoe ilay fitongolana mpitantanana eo amin'ny resaka fampianarana andeha atao mihitsy hoe raha miakapeny zanaka ambanivohitra, zanaky ny tantsaha sy ny manan-katao dia tsy hitovy, kanefa le saina dia sain'ny zaza zany dia samy saina nomen'Andriamanitra. Fa raha ohatra zany ka misy ny zaza amatapitrisany hiatrika fanadinana, raha ny tena izy de tokony hitovy ny fitaovana hiatrehany an'izay fianarana izay. Ny fanadinana ne de hoe teste, eo zany ny fijerena hoe nanahoana ny fahaizan'ilay ankizy zany nandritra ny izay nanomboka ny idiran'ny andra ka mandra-pahatonga eo amin'ny fanalana ny CPE. De tokony mitovy zany ny sens, tokony mitovy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy izay le hoe fianaran'ny ankizy zanaka malagasy zay. Fa misy ny tsy fitoviana, de izany zavatra zany no anisan'ny ilazana hoe mandihy fahasahiranana ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy azo afenina eo fa iainana isan'andro, tsy azo afenina fa tena iainana. Misy miezaka manafina an'izany sy manaritrarona zany hoe tonga ny 9 jona zany mbola milanto, fa ny tena akaiky aloha zany zao de CP rapitso, dia samy mba manao zay ho afany daholo zany eo amin'izay le hoe fanampiana na ara-pitaovana na ara-tsaina andreo zanaka malagasy izany hiatrika an'izany fanadinana CPE izany. Tsy maintsy resahana zany satria be de be ny zavatra tsy mety, ary ao amin'io resaka fampianarana io de tena ahitana mihitsy
ny tsy fihetezana eto amin'ny firena. Aiza ve reo olona ka misy en'ireny le hoe mpampianatra dia miambona mandritra ny fanadina zany le any amin'ny salle de classe reny le miambona de mbola nandrenesana feo tany mbola tsy voaela fa hoe mbola nitsy voalohany ny atao hoe ny tsy karama lizy fa asa zay filazy azy hoe tamby karama sa inona am'le hoe fembenana ny mpianatra zany satria misy tsy maintsy mpampianatra ba tsy miambina am'ireny de fa misy fandaminana rehetrarehetra de eo amin'le resaka arabola de misy fitarainana hoe tamby taona zao any firy taona tany aloha tany mbola tsy voarainy anay de mbola manao va-et-vient be hoe fa mbola jerena tsy zay tompona andraikitra am'zany sisa de zany ve no hoentina zany hiatrehana an'izay ilay raharaha izay. Ny aty amin'ny fikarakarana ny ankizy efa tsy araka ny tokony izy, ny aty amin'ny mpampianatra fa tsy araka ny tokony izy, le valikasasarana. Nandeha tamin'ireny fotoan'ireny ny resaka Afram dia tamin'ny fotoana zany izay nitorany président Marc Ravalomanana ny firenena izay ampatsehivina foana fa nandeha lamina tsara mihitsy ilay izy. Vao tsy teo amin'ny fitondrana ntsony ny président Marc Ravalomanana izay nongotana tamin'ny fomba tsy demokratika zay nilazantsika azy de lasa nisy fanontaniana be dia be amin'izay le resaka Afram. Ahoana ny Afram de ahoana zao hoe ahoana ihany ty resaka Afram ty sisisy hatramin'izao indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana antsika iainantsika zao zany dia lasa miverimberina zany resaka Afram zany. Tafiditra ao ny resaka ray aman-dren'ny mpianatra, ahoana ny qualité am-pampianarana, ahoana an'izao ka izy tsy mazava loatra fa tsy ny olona izay tena namolavola sy niketrika an'izany no atao hoe misehatra eo amin'ny andraikitra zany amin'ny tontolo-mpampianarana satria zany talohany tamin'ny 7 sy 4 arivo zany tamin'izany resaka Afram zany tsy tisy olana mihitsy zany satria tamin'ireny isan'ny kit scolaire satria mantsy reny rehefa hoe tenenina hoe Afram de fa mipetrapetraka daholo hoe ahoana moa zany ny recrutement de rehefa tonga ao le olona de ahoana ny kipitsipitsony rehetrarehetra de ahoana ny resaka vola ny tambony ny asa izay ataony sisisa manahoana ny lanjany zay fampianarana zay ny fomba fampitana sisisa misy resaka teknika sy kipitsipitsony be dia be fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao de any de tsita fa io mantsy raha vao hoe resaka hoe politika pakatahaka no atao politika resaka fakana tahaka zany de hoe nanao an'izao ny teo aloha de iny ko fa manaraka an'iny nefa le lalatsaina nanaovana an'ilay zavatra tsy hain'ilay nanaraka avy aty aoriana zay mantsy zany tsy hoe ohatrany fa hita taratra amin'izao fotoana izao. Misy resaka fakatahaka ao zavatra hita zany tany amin'ny fitondrana tany aloha tany nanana ny fomba nitatana ny firenena zao ny président Marc Ravalomanana, nanana ny fomba fitatana ny firenena ny président Hery Rajaonarimampianina de nandimbiny taty aoriana de misy hitanao hoe resaka fakatahaka le izy hoe nalaina tahaka ny tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana de nalaina tahaka ny tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina de aveo de hoe zay no nanao an'io sinsisa nefa le lalatsaina nitondran'le tany aloha azy hafa mihitsy fa le taty aoriana zany hitanao hoe nalaina tato de amboariny eo de nahatramin'ny anaranara novana ny zavatra efa natao tany aloha hoe zavatra original zany de amboambariny eo de ovana de ahoana ohatran'io zao hoe rocadiny arivo tsy zany no nitenen zany fa efa teto zao fa nitenen'ny député fetra fa hafa ny anaran'io tany aloha tany fa natonga le rocadiny arivo tsy fantatra hoe ahoana natonga an'io sa hoe zay le anarana zany sa hoe ahoana fa tsy zany ny anaran'io tany aloha tany zany
kianjany Mahamasina moa zany zao de lasa hoe kianja Barea zany efa iarahantsika mahita iny de hoe ahoana no natonga an'izany sy sisa hoe navita dingana lehibe ve Barea tamin'ny Cannes hoe tonga hatrany amin'ny apaifadalana le tany Egypte io hoe tonga hatrany amin'ny apaifadalana dia hoe ahoana ny de hoe ampitondrana anarana sy iny moa zany zay tompona andraikitra nanao an'izany moa zany tsy fantatra hoe zay fomba nieritreretany an'izay fa ny fahalalany olona azy de hoe Mahamasina dia hoe te hanao zavatra zany ny taty aoriana kanefa tsy araka ny lalatsaina zay efa nataony ny tarenoa zany hoe te iseho zany hoe zay zao manao zay zao ny eto dia any tany aloha tany any zany tsy de manana eritreritra an'izay eritreritra fa zay zao ny eto sy ny sisa fa ny olana de izao le zavatra tsara efa napetraka ny tany aloha le zavatra tsara efa petraka tamin'ny 2024 tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana zavatra tsara tamin'ny fotoana zay nitondrany président Hery Rajaonarimampianina efa nisy reny de rehefa tonga ny taty aoriana zany hoe taty aoriana ny nanomboka 2024 roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo zao tsika 2022 roa amby roapolo sy roa arivo de hoe tena zao ndray ny iainana nyty raharam-pirenena ity izao ny zavatra hoentina zao ny zavatra hoentina sy ny sisa eny ary raha zay zany no fandehany fa manahoana ny résultat de midina ary amafisany ny taremarika ary eto le taremarika tena milaza ny zava-misy tompoko eto Madagasikara dia tsy fantatrao zany raha miainga avy ato anatiny fa taremarika izay taremarika ohatry ny hafahafa tsy milaza ny tena zava-misy no mivoaka avy ato anatiny zany hoe eto Madagasikara zany fa ny any velany na ny aty amin'ny mpanohatra de milaza taremarika izay tena hoe milaza ny zava-misy ohatra zany zao hoe -7 ny arikare-pirenena negativa zany mijotso zany ny dikan'izany -7 ny arikare-pirenena efa aminandritra ny fotoana elaela ihany zay fa nga zany nga eninao tamin'ny avy ato anatiny sehatra raisam-pirenena no miteny an'izany de rehefa miteny an'izany sehatra raisam-pirenena dia ho tsisy miteniteny ny avy ato anatiny zany tsisy miteniteny ny ao amin'ny sehatra mpitondra ny tiany tenena am'izay fa raha vao ohatra hoe misy zavatra hoe misongadingadina sy ohatran'izany de fa iny zany ny azakazahana hoe tenena de anaovana tamtam fa le tena zavatra manahirana zavatra mampalahelo zavatra tena iainan'le gasy tsy heninao fa amboamboarina de hoe zao isan-jato zao nefa vita de zao no andalana fanatanterahana sy sisa le olona tsy sahirana ihany le malagasy atsy efa kofina tanteraka mihitsy efa tena miaina ao anatin'ny fahasairanana tanteraka mihitsy de reny nefa tsy hitanao amin'ny alalan'ny taremarika misy ny istaty ary leo amin'ny istaty eo atao hoe io zany tena sehatra ngeza be mihitsy ko amin'ny resaka taremarika zany raha ny tokony ho izy zany de tena hoe mila ampina tena arak'izay tratra mihitsy ny ao amin'ny istaty eo satria miresaka totanisaka ary io resaka totanisy io de tsy vitany fotsiny hoe eto amin'ny jerijery eto de tonga eto amin'ny birao eto de aizy ty de ty ampinany ty de ty zaraina any ty de taremarika de hoe iny zany fa misy teknika be io misy kipitsopitsony be io zany hoe misy asa tena goavana zany amin'ny resaka fikirakirana ny atotanisa ary ny atotanisa marina dia manampy be dehibe ny mpitondra eo amin'ny firenena anankiray manampy be dehibe ny taremarika tena marina fa raha io taremarika io zany lolovo na amin'ny resaka politika de tsy mety satria ny taremarika ne resaka teknika raha moka taremarika ianao amoka salanisy ianao sy ny sisa
resaka kely fifidianana tany Frantsa mantsitsika, fifidianana deuxième tour resaka législative tany Frantsa omaly, misy taremarika ao taremarika ny lolovinao ary ny frantsay tsy nisy ny kitaba tamin'ny ahoana io ahoana ny antsika eto rangako taremarika na covid efa ametrahan'ny olona barainga efa 100 hoe ahoana io tena io marina ve no izy fa maninona ny malagasy no mametraka fanontaniana amina taremarika zay lazaina fa hoe ofisialy taremarika ofisialy zany tsy tokony ametram-panontaniana fa efa io zany de hoe mienimeny daholo ny rehetrarehetra fa mivoaka ny taremarika eto na taremarika covid point d'interrogation zao de hoe roa maty zao de hoe mitombo be indray ny tratran'ny covid x3 zay zany ny voalaza am'izao fotoana zao fanjakana nefa etsy taloloha teo de hoe maivanina ny fiarovatena de ozy le malagasy ahoana ary zany tsika ato anatin'ny ririnina manga tsika be to Antananarivo mivivi daholo mivoaka ny trano de lazaina fa hoe ona moa ty filazandry zareo azy hoe alefana any amin'ny conseil de ministre zany mbola tsy ela ary efa ao anaty ririnina alefahana ny resaka le fiarovana zany fiarovatena sisa fa ny anaty bus ihany no mila hoe manao casse-bouche ny sisa zao ny taremarika me mitombo ary eto Antananarivo ny tena feno amin'ity resaka covid ty fa teo mantsy zany mbola tsy niresahana indray le izy ka eo amin'ilay resaka taremarika io raha ohatra zany ka fitondram-panjakana anankiray zay ny tiatsika tenenina raha hoe régime anankiray no mitondra firenena ao anatina taremarika tsy araka ny tokony izy de mamita tena zany mamita tena satria raha hoe taremarika lolovo taremarika tsy araka ny tokony izy no entina andraisanao fanapahan-kevitra dia ohatran'le mpianatra fraudy ohatran'le mpianatra mitrisy zay tany ampianarana tena nisy namana zay enjany zany raha itrisy isako misy DS devoir surveiller misaky ny examen fa zany namana zany izy tsy maintsy ny fraudy foana izy tsy mianatra lesona fa de izy tsy maintsy ny fraudy foana hitany izy le jury zany tsy mahita fa zay eo mahita hoe le ry zany mitrisy foana izy de avoaka ankay fa tsy hitanao mihitsy ny amoahany tsy hitan'ny jury zany ny amoahany ny zay le kahiesiny namana zay zany tsy hitany fa lekizy zany mahita de lekizy ko moa tsy te hiditra lalina de aloha fa izy ihany no voao kenao ve rangaty raha ohatra hoe mpianatra dokotera ohatra zany ohatra hoe mpianatra dokotera de nde hitrisy ianao any amin'ny resaka théorie ianao nefa hitsabo olona rehefa aveo maty le olona ka ianao tsy mahay akory ianao nefa ianao ka ianao mitrisika satria hain'olona le izy de ohatra an'izany ihany ko zany ty resaky ty hoe tsy azo anaovana an'izany mitrisy zany ny taremarika zay zany de aperaka tsy azo anaovana hoe mitrisy zany hoe taremarika amboamboarina taremarika tsy tena izy no entinao manapa-kevitra amin'ny zay fanapahan-kevitra raisinao any tena tsy mety zany ary tena hoe mamono zany raha resaka ain'olombelona ohatra hoa le teo le resaka hoe fitsaboana teo ino zany tena hita be fa maika fa hoe fiainam-pirenena no taremarika tsy araka ny tokony izy no oentinao mandray fanapahan-kevitra de tsy mety donné diso no raisinao andraisana fanapahan-kevitra de tsy mety ka zay ny tenenina teo hoe raha io istato io zany mila ampina io ary amin'ny maha-olombelona aloha de mila ampina le mpiasa aloha amin'ny maha-olombelona azy ameo azy ny resaka ara-tsosialiny ameo azy tena ampio arak'izay tratra mihitsy satria reo zany no lakle amin'ny fampandrosoana satria ao no mikirakira ny taremarika io tsy vitany hoe calcule to ambonina tambatra fa midina terainy reo olon'reo midina teray reo midina tsehatra any amin'ny rehetrarehetra any reo jery hoe ahoany ty de reny zany ampifandraisana avokoa zany reny zavatra reny
dia zay vao mivoaka hoe ity zany ny taremarika ary mila fianarana io mila fianarana io fa tsy zeseo mizesta rehetrarehetra de hoe dia mamoaka salanisa hoe zao ny salanisa zao ny salanisa any Frantsa zao misy an'io le fifidianana io hoe mbola tsy mivoaka ny résultat officialy fa ny sondage na ny tsapa-kevitra misy zany hoe Ipsos zany tany Frantsa atao hoe adiny ray adiny roa mialohan'ny katonany birao fantatsaham-bato zany efa mandeha ny sondage fa mifanakaiky na hoe tsy zato isan-jato ary io mifanakaiky amin'ny tena marina zany nendry zareo tsisy mitabataba amin'ny frantsay hoe zao hoe sandoka io hoe tsisy an'izany sandoko zany satria nendry zareo tena manaraka ny teknika sy ny lamina mazavatsara fa ny tsika io taremarika io no amboamboarina taremarika tsy araka ny tokony misy donné diso de eo zany zao de hoe afaka roa taona vao miakatra amin'ny vary de zay ve ny donné zany no entinao andraisanao fanapahan-kevitra de andeha amin'ny loniny ve ny fikarakarana ny tantsaha raha ohatra ka ny donné zany eo am-pelantananao de hoe afaka roa taona ane vao miakatra amin'ny vary de betsaka no teny hoe tsy araka zany firy ny tantsaha niakatra teto amin'ny miara-mamonjy teto amin'ity seza teto akaiko ty ny mipetrahany tantsaha firy hoe ahoana ary zany afaka roa taona ahoana de raha afaka roa taona zany vao miakatra ny vary dia andao zany anafatra vary inona ny vokatr'izay maty le tantsahato satria le donné diso na ny tantaram-pirenena ary ny tantaram-piangonana ary misy diso ny andraisan'ny sasany azy misy ny teny hoe raha salama na vary natao am-pamarinana dra tsy zany le izy raha salama gadray natao am-batonakanga de misy an'le de rehefa gadray natao izy de nisy an'le lalana ny zorany zany nisy fanamariana lehibe mihitsy moa tam'izay de nanaovana hira mihitsy fa firitaonan'ny rahasalama moa tam'izay de nanaovana hira mihitsy teo nivonefitsika dia nandeha nisy lalana nalehany zany de tonga tany Ambohipotsy de nle fonina tao izy nle foniny rahasalama fa tsy navarina tary am-pamarina zany olo-kafa navarina tao am-pamarina natao varavoatra ny dorana nitery an-janahary mbola nisy an'izany fa landre mazoto zany martiora daholo zany mila fantatra ny tantara fa tsy tantara diso no entina ampianarina ny taranaka teoriana ary zay koa dia anisan'ny mampahantra firenena tompoko ny fampianarana tantara diso sy famindrana tantara diso tsy tantara marina ho an'ny taranaka teoriana mampahantra firenena io zany mahatonga ny Amerikanina hiteny hoe zao ny tantara marina na de hoe namenatra ara ny sasatsasany tsy hoe sasatsasa moa zany fa tamina vanim-potoana tany États-Unis tany misy ny atao hoe fanandevozana mainty tena tsy nirarahina mihitsy zo ny Afrika Atsimo zao nisy ny hoe apartheid fanavaka vaham-bolokoditra zavatra nisy zany tsy azo amboamboarina zany fa rehefa nisy de nisy zay fa ny olona miezaka izy izy tsy hoe anaovan'ny tantara iny efa tantara iny fa mba hoe makany amin'ny metimety kokoa mba hiatrehan'reto taranaka zany teoriana ka nytiatsika tenenina de zao hoe io taremarika io zava-doza io raha ohatra ka tsy ny marina no mivoaka za moa tsy afaka hiresaka hoe tany amina sehatra tsy fantatra fa raha ny sehatra hoe nisy ny tena zany de afaka resahana nisy fotoana zany zao ny tena moa zany tao anatin'ny braony ho lavitra ny mpanao gazety tamin'ny fotoan'androny i zokobe Rufin Rakotomaro ny président tamin'izany de ny tenanay tao anatin'le brao tao de io resaka taremarika amin'ny mpanao gazety io mila mazava tsara inona marina ny tena taremarika momba ny resaka fanaovan-gazety taremarika tsy resaka fotsiny hoe ny mpanao gazety matianina ny mpanao gazety zao tsy zay fotsiny fa misy taremarika be da be ao
de misy tompona ndraikitra zany eo amina eto amin'ny broto amin'io lafitra atao a mindraikitra an'izay ny donné rehetrarehetra de izy reo fairakoto maro hoe donné marina no tsy maintsy resahana enjana mihitsy reo fairakoto maro tamin'ny zavatra ohatran'izany de hoe donné maro ary io zany tsy vitany eto Antananarivo fotsiny hoe de hipetrapetraka hoe de iodikodiny eto de ivory foana fa misy fandehanana any amin'ny faritra amin'ny resaka fanaovan-gazety zany a ny amin'izao moa tsy fantatro dia mandeha lasa ialao izy reo mandeha Makary de lasa mandeha de lasa ihany mandeha Makary jereo momba an'izao de io resaka taremarika io a tena voaresaka foana io zay tiana tenenina hoe misy fidinana ny fotony io ka raha ohatra ianao zany a tsy araka ny tokony ho izy amin'ny fifehezanao sy ny fanangonanao ny taremarika dia mahafaty resaka toe-karena ve tompoko toe-karem-pirenena raha vao miresaka toe-karem-pirenena tsy maintsy miresaka taremarika na tianao na tsy tianao ary taremarika zay mitombona zay ny tadiavina taux d'inflation zany anga tsy resaka taremarika resaka viditsolika io indrindra mantsy resaka viditsolika io taremarika anie zao ny resaka eto resaka viditsolika tsy mazava amin'ny olona ny resaka hoe ao anatin'io ray litre io ahoana ny resaka etra ny vola alaina amin'ny hoe anatsarana ny lalana sisisa fa de hoe io ny ray litre de zao de mividy ny baril zao sahirantsika de zao zany zao a hita hoe tena sahirana le fanjakana sahira hoe inona no atao amin'ity raharaha ty satria ny atsy manaporitra ihany ny eo amin'ny sehatra raisam-pirenena nanomboka hatrany amin'ny volana marsa de ny oatra ny $100 ny ray baril mars avrily mai juin tao anatin'ny efa-bolana io nisy taremarika amin'izao amin'ny sehatra raisam-pirenena amin'ny vidina baril tsika teto a nangingina io amin'le vidiny amin'izao fotoana zao mbola iainana amin'izao fotoana zao de nisy problema na taremarika atao amin'ny compagnie pétrolier manambola amin'ny fanjakana de nangingina atao nangingina tsy de resana zao le izy mipoaka ihany de atahoana zany izy ty dia mandeha daholo zao resaka communication sy ny namana zao fa io tsy maintsy voakitika io vidina solika eo na tiana na tsy tiana satria naninona ka le taremarika ao anatin'le izy a lolovina tsy araky ny tena hoe réalité le zavatra efa tonga tany amin'ny $10 ny ray baril tany amin'ny fotoanandro ny tany ny atsika sy ny atsika ihany ny atsika zao izy tafianka ary efa nisy hatrany amin'ny $120 $130 atao amin'ny mars atao ny ray baril teo amin'ny sehatra raisam-pirenena fa ngany teto angano nisy miteny an'izany zay teto amin'ny miara-manonjy MBS radio Madany no miteny an'izany ary zay manaraka an'io isanandro androany zao $113 vao niditra teto zay de efa jerena $113 ny ray baril hatrany amin'ny mars ao zao tsika firy androany 20 juin $113 ny ray baril ary eo Frantsa ao de tonga de mazava ny taremarika tompoko mazava tsara ny taremarika ao Frantsa vidiny ny ray litre zany zao ny eny amin'ny pompe ny ao Frantsa efa any amin'ny €2 any de avadio ariary ny €2 zay tsy amaty fa nareo no asainy amamaty an'izay manodidina ny €2 mahery ny ray litre de ohatrinona ny €1 ohatrinona ariary amin'izao fotoana zao zany ny any Frantsa de ny tsika zany io de tratran'le problema tsy voafeh tato anatiny piretin'ny ary amin'ny baril vary isika tsisy raffinerie mihodina ntsony eto dia eo de mitabatabany ato amin'ny compagnie pétrolier eo ny sasany efa mitady efa hoe tena ohatran'ny tsy ho avitra ntsony izany fa mbola hijanona sa tsy hijanona eo amin'le asa amin'izay zany ho an'ny eto Madagasikara de efa mandeha ny resaka rehetrarehetra ny ambadivanika any ohatra misy stade leo ny sasany amin'le fandrarana zany satria ny compagnie pétrolier privé ry zareo efa naverimberina foana privé
tsy misy en'izany manao asa soa zany etoko izy priveko normalna ny azy normalna be mihitsy ny azy satria izy privé fandrarana no atao eo de efa misy rehefa hita ary kajy mipetraka tsara ny endrareo kajy tsy lolaovina fa misy kajy ao misy taremarika isan-karazany ao fandrian'io zavatra io de mipetraka tsara hoe rehefa zao zany no izy de ohatran'ny orinasa rehetrarehetra rehefa tsy tafavoaka tsony rehefa tsy hafahana miasa intsony eo amin'ilay sehatra de tsy maintsy manapa-kevitra mpitatana any de tena aloha fampitsodrano fa tena tsisy clé tsony tsisy clé tsony inona ary natao eto ary ohatra zao hoe ny société vahiny teto Madagasikara efa nisy any zay efa lasa zay aloha andefa tena tsy tafa tsony ty zay moa le fomba fiteny tsy tafy ty fa le vahoaka malagasy etsy an-daniny zay lasa mitaintaina ahoany ty vidy tsoloky ty ahoany ty vidina gazoaliny ty de eo zany zao miodikodina eo efa betsaka topoko ny mpandrarano no nitaraina sy efa nyteny hoe misy zavatra tsy mety eto eo amin'ny tontolon'ny fandrarana io resaka solika io mantsy mifandray sy mifamatotra io amin'ny resaka fandrarana eto amin'ny firenena ny secteur privé moa zany de efa nyteny daholo zao manampaizana rehetrarehetra zao hoe nalana vavy nyteny daholy hoe tsy mety ty fa mila jerevana le izy mba tsy hahafaty ny mpiasa sy mba tsy hahafaty ny mpampiasa malagasy io resaka io tsy miresaka an'le vahiny fa malagasy ny mpampiasa malagasy sy ny mpiasa malagasy miasa amin'ireny orinasa ny resaka ny tourisme izany efa tsy niteny teto ny resaka orinasa madinika ny salatsalany izany efa tsy niteny ireo manampaizana rehetrarehetra eo ny sasany moa sady mpandinika politika no mpandrara no mpampianatra professeur PDB no niteny hoe mila amboariny ty raharaha ty ny taremarika efa mazava de tsy hita moa fa zavatra hafa no mamaika zavatra hafa no atao hoe anotonana ny fotoana ho an'ny sasany zany satria zay no heveriny angamba fa mapetipety de lozana manaraka zay ataony mpanohatra ary lozana maninona raha tony resaka vidy tsolotolony efa nikarakaraina tsara atram'izay zao anao vao mikiropaka zao anao vao sepitra ary tena sahirana hoe ahoana izy ty raha voakitiany io de ahoana ary tandremo tsara fa ireo mpandrara zany privé teto Madagasikara nanao ny fitenenana hoe tena sahirana zay tamin'ny mbola vidy tsolika le am'izao io zareo no niteny fa io zany ireo mpandrara no miteny ireo manampaizana no miteny zay tsy paitoekarena zay mpanao gazety fa zay mieno ny etsero fa am'izao fotoana zao fa tsy zakany ny io a resaka taxi be resaka dimanjato io fa tsy zakany io be de be mandeha tongotra raha ohatra izy misy olona ne mifindra bus intelo so de tsy fantatra ny sasany zany sasany mantsy hoe any amin'ny any de mety ny sasany koa mety hoe eto ny trano de tsy ny toeram-piasany tsisy idira zany fa hiditra koa moa zany ny député Jerry zany afaka minitra vitsy efa io izy io ambadika io fa nisany efa tsy mazaka afirehana dimanjato fa mandeha tongotra aloha de aveo de mandeha bus de aveo mandeha tongotra indray de ohatr'izay keo miverina de reraka de tonga de matory fa efa tsy zaka zany le am'izao fotoana zao fa tena tsy zaka satria manamarina zany ny resaka fahefa-mividy zany no vo le lanjan'ny ariary eo sahirana ny fahefa-mividy tsy tafavoaka de zay ny iainana sanandro de raha hoe hiakatra zany io natao raha hoe ariary zato fotsiny na ohatra zany sasa moa miteny taremarika hoe mety zao io mbola samy vinavina daholy fa rehefa jerevanao le izy de tena hoe sahirana de inona zany no hitranga zany zay tsy hoe maniry ratsy maniry ny sohatra any fomba fiteny zany maniry ny sohatra any fa ity zany zao rehefa tena jerena de tena hoe resaka teknika mihitsy ary rehefa jerena akoatran'ny teknika de misy resaka tsy fahaizana mitantana ao anatin'izy ka le fitambarany ny tsy fahaizana mitantana eo zany zao tsika am'izao fotoana zao
dia ho hitantsika eo. Fara moa zany tamin'ny resaka hoe taremarika teo anisan'ny fifidianana tany Frantsa, fifidianana fiodinana faharoa zany tamin'ny resaka députation zany de ny filoham-perinasa zany nga Macron tsy nahazo majorité absolue. Inony zany 289 voaza seza mihitsy mantsy no isaina ao amin'ny resaka assemblée seza firy ny seza ny atolo zao tsy nahazo. Ry Mélenchon koa moa zany ny tsy nahazo ihany keo dikan'izay zany ho sahirana ary ny taremarika zay mivoaka talohan'ny taremarika officiel de nanakaiky ny tena marina dikan'izay zany ho sahirana nga Macron amin'ity indray mitoraka ity zany eo amin'ny fitantanana ny rahapirenena ny a Frantsa. Dia ozinareo hoe inona zany idiran'ny malagasy amin'izany, misy fiantraikany aty ve zany? Misy mihitsy satria zao amin'ny septambra zany zao de hoe misy an'le commission inona moa commission mixte resaka Îles et Parses de hoe mitoy ny dinika momban'io. Isika eto raha teo efa marefo ny diplomatie ny malagasy. Marina ny tenin'ny ambassadeur Paraine Auguste, marina ny teniny. Satria ianao zany rehefa marefo ny diplomatie anao de ianao zany tsy manana vovokaina entina misehatra ny misehatra resam-pirenena, tsy manana vovokaina ianao. De raha isy ara zany ty le resaka hoe ino ty le commission mixte amin'ny Îles et Parses ty de ahoana. Nefa amin'izao zany zao ny fitondran'ny Macron fa hita hoe marefo raha matantsaka ny diplomatie atsika isika ny firenena mikambana dia mba misy azo atenaina zany le izy. Fa tsika moa zany zao marefo le diplomatie de mbola eto aloha zany tsika aloha fa tsy de misy antenaina ny momba an'izay. Politika Frantsa keo amin'ny politika ny amin'ny zanatany ny fantatsika any de hitantsika eo ny toerana. Efa eto ny député Jery Randriabolay zany vao vita amin'ny alalan'ny tim tao avaratrano miarabanao député dia tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS radio Mada indray. Maromaro moa zavatra andresana teo. Menanao vetrano miarabanao namana rina ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manjoy tanteraka izao fandarana miara-manonja izao miarabantsika rehetrarehetra zay manatrika sy mieno ary indrindra ihany koa dia miaraba manokana an'ireo ray mpianakaviana rehetrarehetra ihany koa zay nakalaza zay fetiny ray zay moa tsika omaly dia firarintsoa sy omban'ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ny ray mpianakaviana rehetrarehetra amin'ny tokantranony tsirairay avy any dia ho tantanin'Andriamanitra mandrakariva ny fiainany tsirairay. Amin'ity an'io ty dia faneho-kevitra manokana no atao ary indrindraindrindra hiditra ao anatin'izay faneho-kevitra zay ny tena dia ny antony manokana moa zany dia misy fanontaniana mipetraka mihitsy ny hoe rehefa manahoana ny fitakian'ny malagasy dia tsy maintsy ho enjehana sy tsy maintsy ho gadraina foana ny vahoaka malagasy zay miaro an'ireny vahoaka majinika ireny. Ny ambary dia ramatoa ny Nodinoia ao amin'ny Nosy Belleville dia ny arahantsika nafantatra fa nampidirina Ponjavonjomaika. Raha ny fitakiana nataony sy ny zavatra nitakiny dia tena zavatra marina ary lazaina hoe zavatra tena rariny sy intsiny. Kanefa dia nyaina tamin'izay atao hoe fisamborana zay ary zay atao hoe fanagadrana izay. Ny ato anivon'ny atokotiko Madagasikara moa dia mitaky sy ny RMDM ihany koa dia mitaky ny famoahana ny ramatoa ny Nodinoia ary manao antso avy mihitsy amin'izay tompona andraikitra hiatefan'izany zany resaka zany satria zoma olombelona ary mitaky ny zavatra tena marina kanefa dia iarahantsika mahafantatra fa nampidirina vonjomaika izy. Zany rehetra zany namanarina no anisan'ny mahavariana eto amin'ity firenena ity hoe rehefa mitaky zavatra tena marina ave ianao dia tsy maintsy ampidirina ponja. Inona marina ny tena zavatra misy inona marina ny zena zavatra marina fa ny angatahantsika fotsiny amin'ny fitsarana zay manao famotorana sy hoe manapa-kevitra farany amin'ny famoahana didim-pitsarana dia hoe tena mba hitsara n'le raharaha rajariny satria raha ny fahalalantsika dia hoe nampidirina
aponja vojomaika aloha am'izao fotoana zao de mbola mety miandry ny fitsarana zany ka zay no anaovana antso maro avo amin'ny tompona ndraiky maika mantsy hoe vonjomaika hatramin'nyrovina eo indrindra le satria le vonjomaika hoe hatramin'ny rovina mihitsy de zay zany hoe mba ho atao maika n'izay fitsarana zay ary mba tena iandeha araka ny rariny sinitsiny a hitantsika eo amin'ny écran eo moa zany le fanambarana nataon'ny atokotiko Madagasikara zay tena hoe mitaky le famoahana ny ramatony donia de zay no angatahana amin'ny tompona andraikitra mahefa zany a mba hitsara rajariny ary indrindrandrindra tena hoe mba rariny sitsiny ihany koa ny anaovana zay fitsarana zay fa tsy hoe fitsarana fampidirana ponja vonjomaika de mety ho 5 taona 1 taona ho 10 taona na mety tsy fantatra mihitsy raha satria zavatra misy zany zavatra any am'izao fotoana zao vokatry ny atao hoe raha amin'ny fitsarana ve sany ndraiky io mety ho tsindry ihany koa amin'ny mpitsara ihany koa satria zavatra resaka politika ohatrany tony de matetika misy tsindry foana avy amin'ny mpanao politika sy avy amin'ny tompona ndraikitra zay mety afaka manao zay tsindry zay ka mino matoka namana Rina Rabemananjara fa andeha araka ny tokony sy rariny sinitsiny zany ny fitsarana ny Ramatony Nodony. De hitantsika moa zany ny toy an'iny fa eo amin'ny raharaham-pirenena ihany député Jerry Randriamilaina ny FFKM dia ray aman-dreny tonivon'ny firenena ary formal zany zao nisy ny fitaovam-pivavahana natao tsetsy amin'ny fiangonana katolika romanina tetsy lala mahitsy Saint-Joseph zay moa nianatra tao taloha dia ahoana ny fahitany député Jerry zay hoe andraikitry ny FFKM izay ny fanjakany etsy io nataony ahoana ny fandeha isa-taona moa zany de misy foana le hoe fitondranam-bavaka ho an'ny firenena tamin'ny sabotsy zao talohan'izay raha tsy diso tamin'ny alarobia an'ny silamo izay ny silamo koa silamo mitondram-bavaka ho an'ny firenena ihany koa ny tamin'ny asabotsy an'ny adventiste koa zany nanatrika an'io koa zany tany amin'ny fiangonana adventiste fitondranam-bavaka amin'ny firenena ihany koa de ny tamin'ny omaly dia ny FFKM mandray zany no nanao zay fitondranam-bavaka amin'ny firenena izay ka zavatra hita sikatra zany tao dia maro atao hoe tompona mpanjakana maro mpanao politika maro ihany koa ny olo-pirenena rehetra zay matsapa tena fa tena hoe tompona andraikitra ny vatany eto amin'ny tany sy firenena dia nasain'ny FFKM dia hitantsika amin'ny sary eto fa dia ny président ny tiky Madagasikara aloha hitantsika eo ihany koa le mpanao politika sasany ao koa ny équipe-ny RNDM de ao ihany koa ny ao amin'ny ACG de eo ka tsy diso ako le nombre de rahantsika mahita eto zany zao fa tsy namaly ny antso ny fitondram-panjakana zay zany no mametra-panontaniana hoe raha fitondranam-bavaka ny raha-pirenena sy ty firenena de tena hoe tokony mba tena matsapa tena ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy firenena hoe zava-dehibe zany fitondranam-bavaka amin'ny firenena izany ary io tsy jerevana kolera politika tsy jerevana toko politika fa tena hoe rehefa matsapa tena fa tompona andraikitra ianao de tokony mamaly ny antso mitondram-bavaka an'izay firenena zay zavatra hita nefa araka le lazaina teo de tsy namaly zay antso zay no mpitondra fanjakana ino fanontaniana tsipitsika any am'izay izy gamba ny afaka mamaly an'izay fa ho atsika fotsiny aty amin'ny atao hoe mpijery sy aty amin'ny hoe mpitondra zay famakafakana zay de tena hoe entinaiza marina zany ty firenena ty raha ny mpitondra fivavahana sy ny filoha fiangonana nefa miantso hoe andao tsika hitondram-bavaka n'ity firenena ty andao entinam-bavaka ty firenena ty satria efa samy mahafantatra ny rehetrarehetra am'izao fotoana zao fa mandeha any mitsisika ny raha-pirenena am'izao fotoana zao namanariny ary raha ataotsika hoe tena fahasairana amin'ny vahoaka any amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny lafiny atao hoe resaka sosialim-bahoaka tena efa tena mijaly atoato nefa araka lazainao tao mbola tsy fantatra hoe rovina hiakatra indray mividin'ny solika ave ka raha zany rehetrarehetra zany no tena mbola mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena aiza ho aiza zany ny ainan'le vahoaka majinika aiza ho aiza ny ainan'ny vahoaka malagasy ary raha atao hoe mifanadiadiana tsotsotra na manarina natao sy hita de tena hoe tsy mitovy tsony zany le amin'ny teo aloha zany ny zavatra ainan'ny malagasy am'izao fotoana zao teo aloha zany hoe misy mimpanankarena misy ny ao antenatenany misy ny aty ambany
fa leo tena ny vahoaka malagasy atao hoe reny atao hoe olona mba nanana fiainana teo tenatenany teo reny efa tena minjera aty amin'le tena anisan'ny sahirana ihany koa izany hoe tena mpanan-karena zany am'zao de tena manan-karena tokoa fa mahantra sy le teo tenatenany a de tena miaraka sahirana am'izao fotoana zao de zany retraretra zany a tena hoe mba hoe fotoana anankiray ve mba mety hoe ahafahana zany a tondram-bavaka amin'ny firenena kanefa de tena reny ny zavatra hitatsika tsika tsy manao hoe tsy mivavaka le olona tsika tsy manao hoe anona fa ny zavatra hita maso ary tena miaina manjery teny de tena hoe tsy namaly ny antso ny mpitondra fivavahana zany zareo ka zany retraretra zany mametra-panontaniana ty amin'ny vahoaka malagasy efa inona marina zavatra mitranga fa tena inona marina zavatra miseho fa fanontaniana petraka amin'ny retraretra moa zay zavatra zay a de tsika retraretra mahafantatra ary malala ny zavatra tena hoe misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka io no anisan'ny nanahirana kely na manarina satria fanontaniana napetraky ny olona retraretra zay mifanena tamin'ny tenatena zay zavatra zay a ka tsy anjarantsika mamaly an'le izy tsy anjarantsika ny mamaly azy fa ny FFKM moa zany tondram-bavaka ny firenena izy ary izy io tsy hoe vao tamin'ity 2022 ty député Jerry fa ny FFKM de tondram-bavaka ny firenena foana ary misy ara ny afatra taona ohatra hoe Pentecôte, Krismasy, Pasika ohatran'izany zao ny Papa François de mandefa afatra izy a manao ny fivavahana mangataka amin'Andriamanitra ka raha ny tao amin'ny kara katolika zany atetsy analamaitso zany ny fitaovavahana ny tarihan'ny FFKM io na tsy tonga tao ara ny atao hoe mpitondra fanjakana ny fitondranam-bavaka amin'ny firenena tsy maintsy atao zay ny tenen'ny olona na tsy tao ara ny mpitondra vavaka ny malagasy ya eny ary député Jerry tsy azotsika hodina tsita moa satria zava-dehibe fa tsy azo hodina tsita ihany koa ny eny amin'ny tanàna eny avaradrano eny resaka fambolena sy ty resaka tatadrano ty a taraina foana ny tatsa tsy vao zao fa isaky hatramin'izay zany de mitaraina foana de inona ihany ary ty fitarainany ty ho an'ny ao avaradrano ahoana ny tena fipetraka izy io marina député Jerry ya ianao moa namana rina rabe-manjara dia avy eo avaradrano ihany koa ary anisan'ny maheno an'izay fitarainany zakeo anao satria ianao ty amin'ity sehatra miara-manonjy ty de tena be dehibe manaraka an'izao fandarana miara-manonjy zao raha ataontsika hoe mivahoaka ny avaradrano koa de tena tsy miala eo ambodiny radio mihitsy amin'ny resaka fandarana miara-manonja ka na ianao na izany de samy mahazo an'izay fitarain'izay satria fotoana anankiray zao iroson'ny mpamboly sy ny tatsaha eny am'izay resaka hoe fambolena zay ary anisan'ny tena mampitaraina mihitsy ny resaka tatadrano ao zany io tatadrano de tena fanaovana antso avy foana efa tena resahana foana fa de tena hoe tsisy tso zany ny fanaovana curage miala avy aty soavo masoandro aty izy iny avy aty Tanjombato aty amin'ny Kopa aty mihitsy zany no le rano miditra miakatra jusqu'à hatrany Ambohimangarova am'izao fotoana zao zany de tsisy mikarakara tsony reny tatatry reny zany zavatra mametra-panontaniana mazy de raha ny zavatra misy amin'iny faritry iny de efa lasa daholy lasa mimpanambola daholo moa zany ny atao hoe laniera rehetrarehetra iny ka tsy fantatra hoe zay antony zay ve ny antony tsy de ampidirana rano amin'ny toeran'iny tso zany nefa mbola maro ireo tatsaha ary tiana mariana eto fa ny ataontsika hoe 5 na 20 isanjaton'ny vahoaka malagasy de mbola misehatra ny fambolena ny anaovan'ny fivelomana zany satria am'izao fotoana zao ny fananana asa zany de tsisy tsony zany na manarina ka mbola manao antso avy foana hoe mba tsy tokony ho jerena ihany ho an'izay tompona andraikitra ny vatana indrindra ianareo amin'ny ministèran'ny fambolena de tena fotoana anankiray fa tokony hikarakarana nyny tatadrano iny am'izao fotoana zao mba ahafahandreo tatsareo mivelona ahafahandreo tatsareo mamboly ihany koa satria fotoana zao satria amin'ny volana ambony iny zao zareo reo de efa mampiditra rano amin'ny ketsa eo ihany koa zany amin'ny resaka fambolena legioma sy ndraitrarehetra koa zay ilavana an'izay rano zay ka manao antso avo ny tena ko eto ary manaitra ny ministèran'ny fambolena satria raha nihitatsika tamin'ny herinandro iny dia nisy an'izay fikonan-doha ho an'ny resaka fambolena zay mihitsy na manarina teto amin'ny firenena ka tsy fantatry hoe tafiditra ao anatin'izay fikonan-doha zay ve le tena fikarakarana ny tatsaha maro le tia fotony ary de zay no resahana sy tena hoe takina mihitsy tsy mangataka fa tena hoe takina mihitsy zany mba jerevana ny resaka fambolena eto amin'ny distrikana Avaradrano indrindraindrindra ny laniera izy zany
sy any amin'ny faritra Ambohimanambola sy Lasora reny zany dia mitaky an'io resaka fampidiran-drano iny daholo ny tatsaretraretra mba hahafahan'izy ireo mamboly zany dia tena mahasolombavamokany tena dia tsy maintsy mandefa foana zay atao antso sy fitarainana zay mba hahafahan'ireo vahoaka tsy mandady arindreo zany misitraka zay fambolena sy hoe rano hahafahan'izy ireo mamboly izay zany. Zay ny fiainan'ny tantsaha zany fa akoatran'ny tantsaha eny avaradrano ny avaradrano midadasika be tsy hoe sabonamina sy ny iny fotsiny avaradrano fa aty Ambomalaza aty Ambohimanambola Lasora midadasika ahoana ny momba ny resaka fandriampahalemana député Jerry zany amin'ny ankapobeny fa izy koa ohatra misy miavahany ihany le endrika tsy fandriampahalemana amin'le commune maromaro mandrafitra ny avaradrano miresaka ianao zany aty amin'ny faritra Atsinanana dia hafa ohatran'ny hafa amin'ny aty Andrefana dia hafa amin'ny ia raha ny resaka tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao ny avaradrano io manerana Madagasikara na manariny ary voakasika izany mihitsy koa ny avaradrano ary izay nanaovana antso avo mihitsy fa raha ny resaka siady moa zany tamin'ity taona ity zany dia nanapa-kevitra député anankiroa zany teto avaradrano hoe aloha anaovana trano ho an'ny gendarmerie zany dia eo ihany koa ny resaka éclairage public zany mba ahafahana manazava ny tanàna zany rehetrarehetra zany nefa tsy vita an'izay fotsiny hoe vita ny trano vita ihany koa le voapetraka ny jiro fa mila ihany koa zany olona mihitsy na hoe gendarme mihitsy koa zany hipetraka eny amin'le toerana zay nametrahana an'izy ireny satria tsapa sy hita zay zavatra zany hoe tena tsy misy mihitsy ny fandriampahalemana zany ary ny zavatra tena mampalahelo mpangalatra amin'izao fotoana izao hoe raha hoe mamaky trano anankiray izy dia henon'le tompony dia miantso vonjeo le tompony sy ndraitrarehetra dia vonjen'ny olona vonjen'ny mpitandro filaminana tsy mionona amin'izay izy fa mbola miverina indray izy rapitso mbola miverina indray izy raha fakapitso misy tokantrano nataony an'izay mihitsy namanarina zany hoe le fatahorana zany efa tena tsisy tsony dia zavatra mametra-panontaniana hoe le tsy fatahorana eo ihany fa tena hoe inona mahatonga le olona tena masana fa tena vaijoroana mpitandro filaminana le antso atao zany tsy atahorana mihitsy zany le zavatra misy zany na ny fanjakana hoe izay atao hoe mpitandro filaminana mihitsy fa zay na azo ilazana anazy ka zany rehetrarehetra zany ilaina ihany mba ilazana tao amin'itony aina manjery tony mba hahafahandreo mpitandro filaminan'ireo tena mandray ny andraiky ny marina ary indrindraindrindra tena hoe miatrika zay tena hoe tsy fandriampahalemana zay amin'izao fotoana izao io moa isorana manokana raha taty amin'ny faritra Lasoriny dia nanaovana hetsika manokana nandritry ny volana maromaro ary dia tena nahitana soa mihitsy izy nahitana vokatra ihany koa fa tena zay mahatonga anay rehefa tena miasa ny mpitandro filaminana tsy miasa ny mpitandro filaminana fa rehefa tena mandraina ndraikiny izy dia miara-metana amin'ny commune miara-metana amin'ny vahoaka dia tena ahitana vokatra tsara zany miasan'ny zareo zay indrindra ny tsakitako amin'ny mpitandro filaminana hoe maro ny mpitandro filaminana ary matetika rehefa fetim-pirenena ohatr'izao dia tena mampanontany tena mihitsy ny amanarina hoe tena maro be mpitandro filaminana na amin'ny maramila na ny gendarme na ny polisy kanefa rehefa tena hoe manao le asa dia ohatrany hoe tsy ampy foana mpitandro filaminana dia efa misy hetsika manokana atao nefa ahitana fahombiazana foana ihany zany le zavatra dia zany zany no mba tsara zany hoe mba pitaina aminareo mpitandro filaminana hoe mba ahafahanareo zany manao ny asa sy ny rehetrarehetra dia tsara ihany koa miresaka amin'ny tompona andraikitra ny fotony na ny chef fokota na ny ataontsika hoe vahoaka ny fotony mihitsy irahana miasa eo ihany koa zany ny commune fa anisany nahitam-boka zay tao amin'ny commune Lasora na izany naty zany namana rina mabe mananjara dia anisan'ny zavatra anankiray nazahoana fitarainana be dia be tandritra nyity taona ity zany sy tany faraparan'ity taona 2024 tao iny ary ny tenako moa dia tiako mampafantatra fa ao anatin'le commission d'enquête parlementaire momba resaka problème na tany rehefa tena nandray ny andraikitra sy nanao ny asa ny tena dia maro fitarainana azo maro zavatra atao hoe olana seo zany nisehatra rehetrarehetra teny misy tamin'izy eo nefa nentina tao amin'io anteny mera-pirenena io ny rahan'le commission nandinika namolavola ny rahana nanapa-kevitra ihany koa misy ihany koa nefa mbola tsy vita ary indrindraindrindra mbola maro be ireo olona zay mbola tena hoe manao zay fitarainana zay ary no manjary ohatra mampalahelo amin'le zavatra atao satria
ny tena zay mikarakara an'ireny olona reny sy miheno an'ireny olona reny indray a lasa soketain'ny hafa fisoketaina ahoana moa le fanasoketana lasa ny tena indreny lazaina fa manana réseau amin'ny resaka mivarotra tany lasa resaka hoe manao kolikoly amin'ny resaka fanana tany nefa volana le vahoaka no ententeny anivony anteny medram-pirenena zay zavatra tsy vita moa fa nenivy fitsarana dia miezaka ianao zany mandefa an'ireny hoe mandana manantona mpitsara raha zavatra efa tsarain'ny mpitsara koa nefa tsy afaka hidiran'ny solombavam-bahoaka dia izany ndraidraka zany mila zavaina ihany le satria lasa zavatra hafa novoizan'ny olona zay atao hoe mety manana eritreritra aty satria raha ery ambo manambola manoka ery ambo manambola ireo dia vao nahitana zay tamin'ny zoma lasa teo izany hoe misy mpamboly be dia be amin'ny morin-tsiopa iny dia ireo mpamboly ireo niezaka nangataka an'le tany rehefa nangatana le tany a problème le olona zany a boky rofotra ny eo amin'ny domaine io foana foana zany miveriverina foana io lalàna boky rovitra nefa efa nylaniana tao amin'ny anteny medram-pirenena fa fanantanterahana azy a tsy mety ino moa no tena voafatan'izay lalàna nataonareo zay mba isoroana an'le resaka boky rovitra zany satria foana zany ny olana amin'le resaka fananantany izy nefa tsy rovitra raha tsy vitana eo indrindra le izy misy tena rovitra le izy aloha zay kosa tsy azo lava misy ny tena hoe fa ny olana namanarina dia tena hoe mangataka le juridika le olona tena hoe mpanajary an'le tany a tsy mahazo ary verimberina fa rehefa olona hafa zay angataka an'le tany zany hoe manambola mangataka dia mahazo ale boky rovitra boky rovitra le izy avy eo nefa rehefa terina mivoaka le titre an'le tany a dia mandefa huissier zareo mandefa mpitandro filaminana zareo mandrefy sy mametraka borina dia zay moa zany tena niezahako zay zavatra hoe nandehanana tao amin'ny domaine navaran-drano tao a nanamarina an'le izy dia tena marina tao aloha voalaza an'le fokololona fa ny zavatra tena nampalahelo zany dia tena hoe mivoaka titre amin'ny anarana vahizy zany a le tany zany dia nanontany tao amin'ny domaine tao dia tao amin'ny domaine teny hoe alao narozy mba miady mihitsy aloha fotoa hoe mba tsy tenely le fokon'olona satria ireo fokon'olona niaraka tamiko tao amin'ny domaine izy eo hoe andana aloha midina koa dia ataovy zay tsy havita an'ireo manao le borna azy midina teo moa dia niantso anahy mihitsy le olona teny a mpitandro filaminana tonga natson'ireo nakao koa hoe anala an'le olona manakana an'le izy dia tonga teny dia efa ampiresaka isorana an'ireo mpitandro filaminana dia isorana an'le géomètre igny koa zany fa hoe alao zay hijanona aloha fa aloha tsy tanterahana le zavatra rehetrarehetra satria alao aloha adadina ihany aloha ahoana marina zany any na vitandro zareo nanao an'le titre zany dia ntianambary eto zany hoe le vahoaka majinika sy le tsy le mandady arona zany a tena hoe izany miaro an'izy ireo amin'izay hoe fananana kely mba hianaovany fivelomana tany kely mba entiny manomana vady aman-janaka sy mba hiafaran'ireo zanan'ireo a nefa rehefa amin'izao fotoana zao zany a lasa mpanambola le izy a dia zay ny tsara hoe aiza marina le tena fandraisana andraikitra zany a eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny zavatra ohatran'ireny matoa zany le mpiasan'ny domaine fahalalaka azy nanaiky hoe ajanony aloha dia mety mahafantatra ihany zay misy zavatra tsy mazava loatra eo fa raha ohatra le taratasyn'le olona tena hoe ara-dalàna sy tena mazava tsara dia mety nyteny izy kitena tsony hoe député fa ara-dalàna na zao olona ny zavatra io fa aleo mba tsy mikitika ny tsony nareo ohatran'izay dia izay zany a mbola misy fanadiadiana ho atao a zany a amin'ny resaka commune mba manambola manokana resahana fa hitantsika ihany zany toy ny fa tsy maintsy olazainy tiana mitony ihany manjery tony ihany a sanatria resaka misy fahasaroatana na koa hoe misy mavalo mahafapo ihany koa zany a mba ahafahan'ireny olonireny ihany misitraka n'ireny fananana zay nieritreretiny hoe ho anazy ireny a satria tany mpanjakana ny akabetsahan'izy ireny na manarina dia efa nanao an'izay fangatahana zay izy nefa dia zavatra hafa no mivoaka fa dia apetraka amin'Andriamanitra moa dia apetraka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ihany koa momba an'izay zavatra zay any le momba ny kahana mba manamboly manokana iny moa zany tranga anankiray iny fa le resaka aditany eto Madagasikara tena mampalahelo hoe vahiny tamin'ny mpanjakana fa ny fianakaviana samy fianakaviana koa misy tsy mifandevy maty ny sasany ny sasany resaka tany 2 metatra sy 2 metatra dia gidra be any amin'ny fitsarana ozy le mpitsara naman'izay tena zay reno izy tena sahirana mihitsy satria misy zavatra ihany koa mety hoe azo lamina ihany zany any amin'ny resaka fianakaviana sy ny namana any fa dia lasa manahirana be
tena tsy mety zany hoe samy malagasy de tsy fandevo maty zany nisa zany tena tsy mety zany. Eny ary député Jerry Randrembolaina mamaraparana efa tazanao ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy fa manao échauffement ambadika ao izy fa hiakatra ny kianja eto miaramonja MBS Radio Mada. Inona ny tianao mafisina ra eto mpamarana anazy? Fanamafisana angamba de manao antso avona amin'ny tompona andraikitra zay mivantana ao amin'ny resaka momba ny namana ny nidoni zany amin'izay atao hoe fanafainganana ny fitsarana anazy ary indrindra ihany koa zany hoe mba fitsarana tsy mitanila zany fa tena mba hoe anao lezay fitsarana zay araka ny tokony ho izy zany fa iny moa apetraka ny manana ny atao hoe faiza manao manokana ny fitsarana ka dia matoko faindren'izy ireo zany ny avaty amin'ny atoko-panohatra indrindra ihany koa ny ao amin'ny atoko tiako Madagasikara zay taloha amin'ny président Marc Ravalomanana manao zay fitakiana zay fa dia mirariso Mamanarina tapitra moa fotoana zay novako zay famakafakana sy tondrako ny afatra ho an'ny vahoaka zay fa dia mirariso atsika rehetrarehetra naharitra ny eno dia samy ho tan'Andriamanitra tokoka. Farany tena farany député Jerry hiatrika CP ny ankizy rapitso manona ny tsika ny avaradrano eny saika dimy marina Namanarina ary anisan'ny hoentina mbavaka tamin'ny asa botsy mihitsy ny atao hoe tanora rehetrarehetra sy ny ankizy zay atrika fanadinana manomboka aty amin'ny CP eo ihany koa ny BPC dia mirariso an'ireo zanakatsika rehetrarehetra zay anao zay zanaka malagasy rehetrarehetra zay anao zay fanadinana zay zany dia mirariso an'izy ireo ihany koa ary dia mivavaka ho an'izy ireo ihany koa ny tena mba ho afaka somatsara amin'izay fanadinana zay hoatrehan'izy ireo rehetrarehetra ihany koa dia makaherana reo ray aman-dreny koa fa matetika moa amin'ny fanadinan'ny ankizy kely ohatran'ireny dia ny ray aman-dreny tena mitaitaina sy tena atao hoe matahotra fa mino matoka fa maray aman-dreny anareo dia mahafantatra ny atao hoe fandraisana andraikitra amin'ireny ankizy ireny dia mirariso antsika rehetrarehetra zany dia samy ho tan'Andriamanitra tokoa. Eny ary te ombanamanana zay tenin'ny député Jerry Randrembolaina zay ny amin'ny hoe fiatrehan'ny zanaka malagasy ny fanadinana CPE rapitso talata izany manamarika amin'ny fiainan'ny ankizy izay CPE zay rehefa tenenina teto moa zany somary lavalava ihany nandritra ny fandarantsika. Efa miomakomanao ny député Alain Ratsimbazafy zay voafity tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tetsy amin'ny distriktan'ny Tsimondrano manakambara tokoa izy momba ny raharam-pirenena momba ny zahatra mitranga eny tosy eny ny resaka sosialy resaka momba ny vehivavy resaka momba ny kolotsaina ny satria resaka iragasy zany malaza zany eny Tsimondrano any resaka jirama sy ny sisa ho resahany resaka kolotsaina ihany moa tsika dia efa fantatra moa zany tamin'ity faran'erana ty fa nodomandry i Vaombe zay fantatsika fa manana ny mampiavaka azy toa manana ny maizy azy ary sarotiny amin'izany hoe mahamalagasy zany Vaombe dia sady artiste izy sady eo amin'ny tontolony hainao manjery koa izy tsy izoviana zany satria efa niasa teto amin'ny Radio Mada izany Vaombe zany tompoko ary ny tenanay sy Vaombe dia anisany niaraka foana rehefa maraina amin'ny enina maraina atao amin'ny Radio Mada tao tafotaonandro tany amin'ny taona roso roa arivo tany tamin'ireny nampamaivaibe nda raha-pirenena ireny i Vaombe ihany koa dia tsy atory voanjo adino amin'ny resaka politika efa nilatsaka filoham-pirenena ihany koa zany Vaombe zany izy ihany koa dia mpandinika fiarahamonina ny resaka filozofia dia tsy atory voanjo adino amin'izany koa izy satria manana ny fomba fiainany manana ny fomba fijeriny ary mahitsy fitenenana miaraka amin'izay kiraniliny zay ny tena fahafantarako ny zokobe Vaombe fa dia lasa moa izy zany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny ekipan'ny miara-manonja MBS Radio Mada zany fa dia tsy ho adino ny napetraky Vaombe ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka izany. Zay ny momba an'iny efa eto akaiky koa député Alain Ratsimbazafy zay voafity tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Tsimondrano. Miarabanao député tonga dia omenanao avy hatrany sehatra ary. Faly miarabanao na Manarina ary mananitra ihany koa ny fiarabana
ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity ary mirary antsika ihany koa moa zany mba anaraka n'izany fandarana zany hatramin'ny farany satria dia maro ny zavatra ifampitana amin'ity andro ity. Kompatanana manokana ho an'ny tanety kely Ambohijoky, ny faritra Ambohijanaka, Ampitatafika, Andranona Ohatra ary Itosy Ray Manontolo iny satria dia tamin'ny faraparan'iny herinandro iny dia nitsidika an'izany toerana zany ny tenanay na Manarina satria dia ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano moa zany no misy an'ireo toerana ireo ny fampitafa tamin'ny vahoaka ary indrindra ny fanatonana ireny sekoly ireny zany fantatsika fa hiatrika fanadinam-panjakana tsy ho ela raha mpitso ny marimarina kokoa ireo zandry zanakitsika dia anisany nitsidika an'ireny sekoly ireny ny tenanay ary nankahery ihany koa andro zandry zanakitsika ireo zany dia zay no nomezana kompatanana atsika amin'ireny faritra ireny satria dia maro ianareo no ny fampitafa tamin'ny tenanay ary indrindra moa fampiresaka mahakasika ny raharam-pirenena sy ny hoe fanarahanareo tsy tapaka nyity fandarana miara-manonja ity dia hanehoana ny fankasitrahana anareo rehetra zany eny fa na ny any ampitan-dranomasina ary dia maro ihany koa no mahatonga afatra amin'ny alalan'ny SMS mahakasika ny hoe ny fanarahana tsy tapaka ny fandarantsika eto zany moa dia mitondra hery ho antsika ihany koa na Manarina amin'ny hoe fanomezana ny loharanom-baovao rehetra eto Madagasikara mary mba tsy ho tompotra aminy ihany koa ny rehetra dia ity fandaharana miara-manonjy ity no hitondrana an'izany ary ifanakalozana ihany koa na amin'ny lafin'ny kolotsaina na amin'ny lafin'ny ara-politika na amin'ny lafin'ny ara-toekarena na ara-tsosialy dia ezahantsika no mitondra an'izany rehetra izany atao anatin'ny fandarana. Eny ary ka lay action sociale araka ny nambarany député Alain teo misy ny mitaterana zany tsara ny tena fahafantarana zay amin'ny antsipiriana misy sazy oatra. Tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teny tokoa moa dia angatahana moa teknisianina ny amoaka an'izany atsara ny fitsidihana ireo commune vitsivitsy anisan'izany ny Itosy ny Ampitatafika ny Andranona Ohatra ny tany amin'ny commune Ambohijanaka ny fandraisana tamin'ireo kilongatsika zany zay hiatrika ny fanadinana CPE amin'ity fotoana ity dia nozaraina fitaovana izy ireo kita ahafahany miatrika izany fanadinam-panjakana zany io zany hoe trosy anankiray dia ahitana an'ireo fitaovana ilaina rehetra toy ny stylo, ny règle, ny crayon de couleur, ny gomme sy ny sisa zay eny fa nahatra amin'ny kasibosy zany dia nezahana zany na feno an'izay zavatra rehetra ilain'ireo zanakitsika ireo. Ny tanjona moa na Manarina dia ny hoe ahoana ny ahafahan'ireo kilonga miatrika ampitoniana izany fanadinam-panjakana zany. Zanaka ny tim daholo fa tena zana-bahoaka malagasy ary atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano no nanatanterahana an'izay dia zanaky ny vahoaka rehetra tsy akanavaka no nanolorany tenako an'ireny fitaovana ireny. Ny nahatonga moa zany nandray fa atao hoe fanapahan-kevitra ny ifanomezan-tanana amin'ireny mpianatra mpanala fanadinana ireny dia misy ny fitsidiako EPP anankiray na Manarina tany amin'ny commune Fenorivo tany rehefa nitsidika ny EPP io dia nahita Fenorivo ato amin'ny district Antananarivo Atsimondrano izay toerana izay. Rehefa nitsidika ny EPP io dia nahita fa ny mpianatra any amin'ireny sekolim-panjakana ireny ny ankamaroany zany dia ankizy ao anatin'ny hoe fahasahiranana tanteraka akoatran'ny akanjo firakotra zay efa ahitana ataontsika hoe tsy fahalavorariana zany dia tsy mba nahitana kory teny amin'ny teny zany na dia kapa aza hoentina hianatra ary raha ny fitaovana ihany koa entin' zany ankizy zany mianatra dia tena zara raha misy stylo anankiray sy cahier 50 page no eny ampelantanany na ontsa tanteraka moa zany no nahita n'ireny zaza malagasy miaina ao anatin'ny ataontsika hoe fahasahirana ireny kanefa dia andro vitsy tao aoriana n'izay fitsidihana natao zay no hiatrika fanadinam-panjakana izy ireo.
teony eo ihany a de nanapa-kevitra ny hoe tsy maintsy hiverina aty aminareo a hitondra fitaovana ahafahanareo a miatrika zany fanadinam-panjakana zany tamin'ny heritaona izay zavatra zay ary tamin'ny heritaona ihany ko de fa nanomboka tsika nijery zany a andreo a sekoly maro samihafa manerana ny district n'Antananarivo Atsimondrano amin'izay hoe famatsiana fitaovana analana fanadinana zay tsy latsa-danja am'izay a ny tamin'ity taona ty satria dia noezahana ny nitondra an'izany fitaovana zany a mba hitsindrovana ny ray aman-dreny ary hitsindrovana indrindrindra reo zanakitsika satria fantatra ihany koa namana rina fa maro io ray aman-dreny no mitaraina fa na de atao hoe na ny sakafo atolony hoan'ny vady aman-jany hoe tena manahirana azy ary indrindra moa zany ho an'reto zaza zay hiatrika fanadinam-panjakany reto a dia mba mandray anjara ny tena amin'izay lafy ny fifanohanan'izay io moa satry ny rehetra tsy hoe ny Atsimondrano ihany fa ny malagasy rehetra no satry hoe tiana hifampizarana an'izay kanefa dia tsy afa-manorytsika fa zay kely ananana no ahiratra ary somary voafaritra ihany ny atao hoe toerana zay nafahana nanatanteraka an'izay akoatr'izay namanarina dia efa fanao nanomboka tamin'ny taondasiny ihany koa ka hatramin'izao ny mizara boky zany ho an'ny sekoly hitatsika zany a tamin'ny faran'ny herinandro iny ny azoma lasa teo a ny nanaterana ny boky a tao amin'ny lycée Ambohijanaka izay Ambohijanaka moa zany de somary misy tantara mifaningotra amiko ihany satria dia efa be ny tanàna tao a nandritran'ny 13 taona ary solombavam-bahoaka moa tena am'izao fotoan'izao io lycée zay hitatsika am'izao fotoan'izao io a anisan'ny lycée a zay natsangana tamin'izany fotoana na be ny tanàna izany ary tena hoe fond propre ny commune na hoe vola ny commune madidio tsy nangatahana tatsy na taroa fa tena vola madidio ny commune Ambohijanaka nananganana an'io lycée io zay nitetina hatrany amin'ny 150 millions d'ariary tamin'izany fotoan'izany eo akaiky ny zigo koa moa dia ahitana ihany koa ny EPP sy ny lycée zay tamin'ny andro ny tantana ny tenako ihany koa nananganana izany zay marihana fa ny lycée ohatra dia fiara-miasa avy ao amin'ivon'ny fitondram-panjakana sinoa zany tamin'izany fotoana zany anisan'le tetikasa natsona hoe éducation pour tous niarahana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ireny fotoan'ireny ary anisan'ny sitraka an'izany ny commune Ambohijanaka zay marihana fa mitetina hatrany amin'ny 7 milliards tany ny tetibidiny zany sekoly lehibe misy ny sujet ao Ambohijanaka zany mbola mafy ary tena sasany ry hoe zao hoe azo lazaina fa anisan'ny sekoly zay ahitana an'izay fahamafisan'izay satria misy ny anticyclone mihitsy zany napetraka amin'ny tafo zay vita amin'ny béton ny tafon'izany sujet zany dia ity moa zany lycée zao nitatsika eto satria tao amin'ny lycée no nanaterana ny boky ho an'ireo zanakitsika zay mianatra ao amin'izany lycée zany zany hoe efa hatry ny ela dia nitodika foana ny tena tamin'izay lafy ny fanabeazan'izay fantatsika fa ny zavatra misy eto Madagasikara dia toa ataon'izao fitondran'izao akilabao ny sehatry ny fanabeazana indrindrindra amin'izay le hoe fanosehana azy amin'ny lafiny fitaovana sy ny sisa zay dia mijery zay anjara tandrifiny tena amin'ny fitsinjovana no avin'ireo tanànakireo satria fantatsika fa ny hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra ary mba olona manana ny fahaiza-manao sy ny fahalalana tokoa no hitatana ny firenena raha mpitso ny atsika moa fa azo lazaina fa hoe tsy hoe vita akory ny fitantanantsika ny firenena na ny fandraisantsika andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny mba hitohizan'izay lafim-pitantanan'izay ao anatin'ny fahalalana sy ny fahaizan'ireo zanakitsika sy tanorantsika ireo no tena mba handrandraina satria fantatsika tsara fa ny manam-pahalalana ozytsika no tsy ambakaina ary izay no ezahana mba hanohizana zany ezaka rehetra zany ary isa-taona zany dia ezaka izahay sy ireo mpiara-miasa mba hijery foana ny fomba hanampiana an'izay lafy ny fitaovana ho an'ny mpianatra zay androany moa dia ankasitrahana ny eo anivon'ny
ambassade de Chine zany a ny nampiantso ny tenanay androany ariva mba handray ireo boky ihany ko any amin'izy ireo satria nanao ny fangatahana ny tenanay a amin'ny fiara-miasa amin'ireo masivo rehetra misy eto Madagasikara ary anisan'ny namaly an'izany ny eo amin'ny masivo sinoa zany amin'izao fotoan'izao a zay fantatsika fa raha namaly an'izany izy dia nanaraka tsara an'ireny atao hoe ezaka efa natao reny zany a amin'izay lafiny fanabeazan'izay ary hitondrana ny fisaorany mazava ho azy tsy maintsy nanadiady izy hoe raha tonga tokoa ary reny boky reny a de makaiza ary fahatraizany efa nozarany ny solombavam-bahoaka laina tsy mba zafy a an'izany boky zany ary eto moa de mbola manao antsoavy ho an'ny rehetra tsy ho an'ny masivo ihany fa ho antsika malagasy rehetra na eto toerana na ny ivelany a fa dia anisan'ny fitaovana manampy an'ireo tanorantsika sandry zanakareo a ny boky a dia raha misy ny azotsika hifanomezan-tanana de vonona ny andray an'izany a ny solombavam-bahoaka laina tsy mba zafy ahafahana zany a mitsinjo an'ireo taranakitsika ireo zava-dehibe zay resaka boky sy fiara-miasa amin'ny any ivelan'ny tenen'ny député Alain Tsimbazafy zay satria mbe atao-tsaina sady zao tamin'ireny fotoana antantanan'ny président Marc Ravalomanana ny fireneny reny betsaka amin'ny boky dindrindra ny teny amin'ny sehatra ny ankizy madinika teny zany zay niara-miasa tamin'ny sehatra raisam-pirenena asa nakaiza daholo zao reny boky reny nakaiza fanontaniana lehibe zay ny député eo nindra mantsy ny tena hoe asitsika fanamariany ny ty sehatry ny fanabeazany ty fony mbola nitatana ny firenena ny filoha Marc Ravalomanana de tena ny masoa maro a ireo tanora ohatra nalefa nandrato fianarana tany ivelany indrindrindra tany États-Unis de fatatsika fa maro ny tanora nahazo diplôma zany avy any États-Unis tamin'ireny fotoana fa miveriny eto izy amin'izao fotoan'izao tsy hita zay atao hoe ahoana satria ilay firenetsika de fantatsika tsara fa tsy tena mametraka an'izay le hoe fiahina an'ireo le tanora malagasy na vita fianarandreo akoatran'izay ihany koa de hitatsika reny ezaka lehibe nataon'ny filoha Marc Ravalomanana reny a mahakasika ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly tao ny fanomezana fitaovam-pianarana toy ny kit scolaire zany kitapo miaraka ny fitaovana samihafa eo ihany koa ny tablet ary indrindrindrindra ny tena fanafoanana ny atsotsika hoe droit d'inscription na ny sara-pisoratana anarana tena amin'ireny sekolim-panjakana toy ny EPP reny zany amin'izao fotoan'izao dia lazaina fa maimaimpona ny fidiranany amin'ireny kanefa de raha antsika malala fa mbola misy ihany ireo karazana vola takina amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izay sara-pisoratana anaran'izay zay tena mahavarina zay tena mahavarina araky nambarana to hoe misy ny mivantana ary misy koa ny akolaka izay tsy maintsy handraisany ray aman-dren'ny mpianatra anjara amin'izay fanampidirana ny zanany eny amin'ny eny sekoly-panjakana reny ka eo zany no anaovana antsoavy ho an'ny eo anivon'ny fitondrana hoe jereo akaiky izay lafiny fampitaovana eny anivon'ny sekoly zay ary jereo akaiky ny fanomezana kalitao ny lafim-panabeazana eto Madagasikara satria hita sy tsapa zany amin'izao fotoan'izao fa maro ny ankizy ny mialan-darana noho ny fahasahiranana zay misy eo aminy ary ny tsy fahampian'ny tantsorika zay entin'ny fitondram-panjakana mahakasika an'izay sehatry ny fanabeazan'izay fa akoatran'izay noresahana teo zao namana rina dia nisy ihany koa ny atao hoe fitokanana efitrano fanampiny tany amin'ny commune Ampanefitany tamin'ny Azomala teo angatahana moa zany ny teknisianina mba aneo an'izay sary zay efitrano roa lehibe zany zay nataony ny fefy moa de reo ray aman-dren'ny mpianatra zany tsy nisy fanampiana izy io tany amina fitondram-panjakana na sahala amin'izany fa tena ezaka ny ray aman-dren'ny mpianatra zay de raha nazo ireo mihitsy satria dia ny fahatsapahana ny fahasairanana amin'izay tsy fahampiana efitrano sekoly zay de nisikiponitra ny ray aman-dren'ny mpianatra atao amin'ny commune Ampanefy io ary de vola mahadidio an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny nananganana an'izany efitrano fanampiny zany ao amin'ity Seuze Talata commune Ampanefy
eto moa zany dia natenaina ho tonga teny a raha mahaton'ny misitra tsy tonga, natenaina ho tonga teny a ny tompona andraikitra ny fanabeazana eo anivon'ny faritra tsy tonga, dia zay no mahavarina satria dia misoratra ao anatin'ny taratasy fanasana mihitsy ny anarana sy ny andraikitra tandrifan'ireo olona reo fa de toa no amaivanyny zany. Dia tena moa zany amin'ny mahasolombavambahoaka eto anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano dia niezaka ny atao hoe nanome voninahitra izany lanonana zany satria dia mampetsi-po izany ezaka nataon'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo. Eto moa zany zao hitantsika amin'ny tsara eto ireo mpampianatra izay nitolorana ny mari-pakasitrahana, misy nefa navita 5 taona miakatra, misy 10 taona, misy 15 taona nampianatra tao amin'izany CEG zany ka namena fankasitrahana manokana mba ho famporisihana azy ireo hatrany zany amin'izay le hoe fikelezanaina ho an'ny fanabeazana zany ato anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano. Zava-dehibe tokoa zany fa eo ny resaka hoe fanabeazana ny ankizy député Alain Ratsimbazafa, eo ihany koa ny raim-pianakaviana moa efa niresahana teo fa hoe mariana ny fetiny iray fa ny anareo tena ohatra nisy resaka vehivavy inona tsara ny tena fantehany ohatra ny avaka mihitsy. Misaotranao namanarina amin'izay resak'izay satria dia nanao hetsika manokana ny vehivavy tiako Madagasikara teto Atsimondrano zany tamin'ity faraparan'ny herinandro ity eo moa hoe misy ny fankalazana ny fetiny iray fa izy ireo zany dia naneo ny firaisan-kina amin'ny hoe fanatanterahana na fanaovana opération gâteau zany dia mba hanamora zany ny ataontsika hoe fanolorana fankasitrahana na ataontsika hoe cadeau zany ho an'ireo raim-pianakaviana dia niezaka izy ireo mikarakarana zany ary hitantsika moa ny hakantony zany asan'ireo vehivavy tiako Madagasikara eto Atsimondrano ny zava-dehibe eo ihany le gâteau fa le firaisan-kina zany, le firaisan-kina n'le vehivavy manao zavatra ary ireo ihany koa dia tsorona amintsika fa dia mora tamin'izy ireo no ny fampizarana zany amin'ny tato anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano hanamarina an'izay fetiny iray zay dia akasitrahana moa zany zay firaisan-kina ny vehivavy tiako Madagasikara tao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano zay fa akoatran'ny fanatanterahana io sehatra io dia anisan'ny zava-dehibe koa le fifanankalozana traikefa eo amin'ireo samy vehivavy ireo amin'ny fanatanterahana ny tony mofomamy tony mba ahafahany manatsara sy manampy ny ambaindain'ny fikarakarana sakafo ianivon'ny tokantrano tsirairay ary tena misy moa zany ato Atsimondrano manokana no ahitana an'izay eny amin'ny commune Bongatsara isaky ny asabotsy dia misy foana lay fampiofanana ho an'ny vehivavy sy ny tanora zay vonona moa zany ao anatin'izay hitrandraka ny tony hoe fahaiza-manao isan-karazany tony anisan'izany ny fanatanterahana fanamboarana mofomamy dia fa misy matianina amin'izany amin'ireo vehivavy ireo ary mitondra ny fiofanana mamaimpona dia fa misy karazana calendrier manokana zany eny toerana amin'ny hoe amin'ny vanim-potoana ohatr'izao dia ity no hifampizarany ny samy vehivavy ary koa ahitana koa moa zany ny fampianarana samihafa ihany koa arany toy ny hoe fampianarana ny kabary ho an'ny tanora izay liana amin'izay zavatra izay. Ny eo amin'ny resaka kolotsaina resana satria misy resaka koa resaka hoe hiragasy sy ny sisa Atsimondrano tsy diso anjara amin'izany ary manana amin'ny maizy azy aloha mba resahana ihany zay député. Tsaratsara kokoa ngambiny namana rina raha sitraka ao dia apetrakitsika ny amin'ny farany satria misy fanentanana ho an'ny vahoaka rehetra. Jirony tosy mahakasika an'izay tonga dia aloha tonga dia ahoana ty resaka jirony tosy aleo hidirantsika ny mahakasika iandreketanao io inona ny tena fandehany amin'ny mahasolombavambahoaka anao mihitsy no anontaniana n'ity zany. Tsara aloha angamba alefa ny teknisianina ilay oronan-tsara eo ahitana an'izay le hoe lafiny ilay oronan-tsara mahakasika ny tsy io namana faly fa le zay mahakasika ny anitosy aloha zany no resahantsika ny zavatra nitranga tamin'ny faraparan'ny herinandro iny dia hitantsika fa nijoro ny mponiny itosy manoloana an'izay tsy fankasitrahana izay indrindra ny tsy fankasitrahana an'izay hoe fahatapahan-jiro lava reny
iny amin'iny toerana Itosy sy ny manodidina iny. Tsisy zay tsy mikaikaika ny olona amin'izao fotoan'izao ary indrindra moa zany any amin'ny faritra Itosy de tsy ny jiro ihany no ijaliana fa eo ihany koa ny rano. Efa mataona ny rano efa mataona. Raha mahakasika ny jiro manokana dia manodidina ny ora roa zany ny fahatapahana kanefa de miverina indroa na intelo zay ao anatin'ny ray andro. Inona moa zany ny zavatra azon'ireo olona reo mba hoe hiatrehana ny fiainany andavanandro raha ohatra ka fahatapahan-jiro lava reny sahala am'zany no iainan'ny mponina eny zany. Eto dia manao antsoava amin'ny jirama mba hijery akaiky amin'io resaka jiro amin'ny faritra Itosy io fa tena tsy laitra iainana intsony ary amin'ny mahasolombava-bahoaka ny tena dia manao antsoava mihitsy eto hoe raha ohatra tsy vitanareo ny mampandeha an'le jirama araka ny tokony ho izy aleo nareo mametra-pialana dia asy olona hafa indray mitantana azy satria dia efa tena tsy rariny intsony raha izao zavatra iainan'ny mponina ny Itosy sy ny manodidina izao. Ankoatran'izay koa ny rano na manarina dia amin'ny 2 alina vao mba misy gotogoto mandeha zany rano zany ary izany de mifarana ihany koa ny amin'ny 4 maraina. Zany hoe natao mihitsy zany ilay mponina Itosy sy ny manodidina tena sady mijaly amin'ny sehatry ny rano, mijaly amin'ny sehatry ny jiro dia inona moa zany mba fiainan'ireo olona reo. Ary normal raha manao hetsika ohatran'ireny le olona satria efa tena tsy rariny intsony le izy. Fanairana ny tompona andraikitra mba handray ny andraikitra tandrify manoloana an'izay fahatapahana ankoatran'ny hoe fahampitehina eo amin'ny fitaovana amin'ny fahatapahana tampoka ataon'ny jiro dia efa tsy resahana intsony zany. Fantatsika ny jirama fa raha anaovana fitarainana angamba manoloana ny fitaovana simba dia asa hoe hanolo very zareo fa maro aloha nefa nanao an'izany fitarainana sy an'izany fa tsy mbola naheno ka hoe ino ny jirama fanan'olo an'izay hoe fitaovana simba any anivon'ny tokantrano tsiray avy zany. Ny ireo ataontsika hoe mpiasa amin'ny toy ny hoe salon de coiffure ny mpanao ouvrage métallique moa zany dia efa tsy lazaina intsony satria na ny amelomany amin'ny vady aman-janany ary zany zao dia fanontaniana hoe aiza izy no mba afaka misehatra amin'izay lafiny fiariana zay. Taddio fa ny asa amandraraha an'ireny ataontsika hoe mivelona amin'ny fampiasana fitaovana zay mandeha amin'ny herinaratra reny ange reny asa tena reny zany dia miantoka tokantrano maromaro ary indrindrindrindra hoe miantoka mihitsy ny sakafo ho an'ireny olona reny andavanandro ary miantoka ihany koa ny hofatrano sy ny sisa satria hitatsika fa maro zany zao ny olona no rehefa tonga ny farany volana dia roan'ny mpanofa ny tompotrano satria tsy mahefa n'izany hofatrano zany dia anisan'ny iakinan'ireo asa mandrarahan'ny olona nefany ity resaka herinaratra ity mitady vaolana angana zany ny mpanjifa ary eto moa zany dia anaovana antsoa avokoa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa satria tao ao zay dia somary nangingina ry zareo asa hoe inona ny antony rehefa nisy ny filazana fa ny vorivory matetika tao anivon'ny ministera isatsokaziny dia aveo vao tapimbava ve fa tsy andrenesam-peo zany mpiaro ny zon'ny mpanjifa zany amin'izao fotoan'izao kanefa dia tena miaina ny zavatra tsy rariny ny vahoaka malagasy ary le jirama ihany koa dia tena tsindriny eto fa efa tena tsy rariny intsony le zavatra ataonareo amin'ny faritra samihafa ka tokony handrainareo fanapahan-kevitra amin'ny famahana ny olana angana fa efa atao hoe mihoatra ny fefy raha ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoan'izao ary tsy ndriky manokana ny an'Itosy sy ny manodidina satria akoatrany hoe tsy hoe akory hoe solombavambahoaka ny Tananarivo Atsimondrano lany teto amin'ny distrikina Tananarivo Atsimondrano dia manindry manokana an'izay fa tena maro ny faritra eto Madagasikara ny tena hiaran'izy io ary indrindrindrindra mafisiko iny faritra Itosy iny dia tena lasibatra loatra ka izay no mahatonga ny tena zany amin'izao fotoan'izao mitondra an'izany feo an'ny vahoaka zany fa tena mizaka ny tseranaina ireo mponina Itosy ireo. Ya, mbola misy ny tianao mafisina miresaka tim
tonga dia menao avy hatrany fitenenana. Ny tena moa Faharoapolo-taona ny tena tenenana. atao hoe mpitsambana feno ao anatin'ny atokotiky Madagasikara ary mpitsambana ao anatin'ny birao politika nasionaly. Tsara ihany ny fampitana amin'ity namanarina satria dia akatoko ny hoe fanomanana nizay fankalazana ny faharoapolo taona ny jorono ny atokotiky Madagasikara zay itsika. Amin'izao fotoana izao moa zany dia manao antsoavo ny eo anivon'ny birao politika ho fankalazana ny faharoapolo taona ny itsanganan'ny atokotiky Madagasikara, dia ho fanomanana an'izany fankalazana zany dia ny birao politika ny antoko zany dia miantso anao malala-tanana mpitsambana sy mpanohana ny antoko ka afaka ifarimbona amin'ny fanangonana ireo fahatserovana rehetra nanamarika an'izay roapolo taona ny foronan'ny antoko zay. Raisina avokoa ireo mari-pahatserovana any aminao na afisy nampiasaina tamin'ireo fifidianana isan-karazany, ny fanion, ny sainan'ny antoko ary ireo sary maro samihafa na horonan-tsary na horonan-peo na lamba hoany sy ny sisa zany dia raisina isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro manomboka ny asabotsy manomboka andro hoany ka hatramin'ny asabotsy fa 5 ny volana jona ao amin'ny QGBLR zany no andraisana ireo ataontsika hoe mari-pahatserovana avy any amintsika mpikatroka tiky Madagasikara ireo ankasitrahana sady ny fandraisana ao anjara amin'ny fanampiana ny antoko. Mbola misy amin'ny herinandro eo zany. Mbola manana herinandro latsaka kely eo zany tsika zay tsika rehetra zay mpikatroka tiky Madagasikara na ihany koa itsika mpanohana an'izany antoko tiky Madagasikara zany dia hanaovana antsoavo amin'izao fotoana izao mba hitondra an'ireo mari-pahatserovana rehetra eny amin'ny QGBLR zany mba ahafahana mampiranty ny marimarina kokoa ireo tantara nolalovana zany antoko tiky Madagasikara zany teto amin'ity firenena ity satria dia zava-dehibe loatra ny faharoapolo taona zany amina antoko angamba dia hitantsika fa hoe anisan'ny antoko zay nanana ny tanjany foana zany antoko tiky Madagasikara zany ary amin'ny fiandohan'ny volana jolay moa zany ny fotoana zay mbola hoentin'ireo tompona andraikitra ihany moa ety amin'ny ainao manjery samihafa ny fanentanana sy ny ireo tetiandro mahakasika an'izay fa ny iny antso mahakasika ny ireo mari-pahatserovandreo iny zany dia noezahana no nandefa azy eto amin'ity miara-manonjy ity mba atonga atsika zay manana an'izay fitaovana zay na mari-pahatserovana zay hanatitra azy eny aperera mba ahafahantsika maneho ny tantarany atokotiky Madagasikara mba ho feno sy arak'izay ataontsika hoe ny zava-misy marina ny ainan'ny antoko nandritra n'izay 20 taona zay no hitantsika amin'ny andro ny fankalazana izany faharoapolo taona ny antoko tiky Madagasikara izany. Ka zay indrindra mantsy ny atoko tiky Madagasikara dia atoko voasedra, atoko manana ny tantarany, atoko manana ny fotikeviny, manana ny maizy azy, manana ny mpitarika azy ary manana ny atao hoe fisandrahana zany manerana nosy zay député Alain Ratsimbazaha isan'ireny redynamisation sy sisy reny sasamony manao redynamisation tsy haiko ny andrareo fa ny tiky Madagasikara iny ao anatin'ny faharoapolo taona inona ny fanentanana azonao entina indrindrandrindra ho an'ny eo aloha zany tiky Madagasikara efa ao dia misy ny tiky Madagasikara somary nandehandeha tany dia avy eo miverina indray dia misy ny tsy tiako Madagasikara fa manam-paniriana anao tiako Madagasikara zao mahafantatra tanora zay tamin'ny tena narary moa zany dia tany amin'ny hôpitaly tany dia tafareko mba za tena maresy lahatra mihitsy izy le tiako Madagasikara za tsy tia manohatra eto fa hiditra zao faharoapolo taona ahoana momba an'ireny. Io moa zany any amin'ny distrika tsirairay avy dia efa misy aloha voalohany indrindra ny ataontsika hoe fameloma maso na ny redynamisation. Anisan'ny lalan-tsaina ao anatin'izany redynamisation zany ny fisokafan'ny antoko amin'ny hoe olona rehetra na io efa mpikatroka tao anatin'ny antoko hatramin'izay na ihany koa ataontsika hoe olona resy lahatra taty aoriana ka hiditra ao anatin'ny antoko ary indrindraindrindra ny
hoe fandraisana ireo olona zay tany amin'ny mety antoko hafa mihitsy aza misy an'izany fa resy lahatra amin'izao fotoana zao fa ny lala tokana ahafahana manavitra ny firenena de ny fanohanana ny atokotiky Madagasikara ary ametraka an'izany atokotiky Madagasikara zany a eo amin'izay le hoe fitantanana ny raharaham-pirenena indrindra ny fametrahana ny mpitondra zay avaty amin'ny atokotiky Madagasikara amin'ny rafitra rehetra hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny rafitra farany ambany na eny anivon'ny zany tenenlerana manaray zay atoko hafa izy a hatramin'izay a fa zay ozy raha ivadika atiky Madagasikara tsy hoe mamadika palitao fa vokatry ny faharesen-dahatra ary tena misaina tsara zay eto moa zany de akasitrahana ny olona sala am'izany indrindra hoe ny fandraisen-dahatra avy amin'ny mihitsy no herisonya sy andraisany andraikitra ao anatiny zany hoe antoko zany ilainy zay ary hitondrana ny fisaorana sy fakasitrahana mihitsy an'ireny olona reny satria dia vonona ny fanometanana itsika atao anatiny ara moa zany ataontsika hoe mifandresy lahatra sy mifanentana mba tsy ho matimaty le afim-pitiavantsika nyty tanindrazantsika ity ka indrindrindrindra ve ampino ireo olona avy any ivelantsika de hoy zay hoe tonga soa ianareo ary mba samy hifanometana antsika amin'izay le hoe fametrahana ny toromarika rehetra ny ataontsika hoe ny fampiainan'ny ny fampiainan'ny atoko zay misy ny lamina isan-karazany ao ny fitsipika anaty sy ny sisa fe an'izany atoko zany ary indrindrindrindra ny fandraisantsika andraikitra eny fotony amin'ny tontolo rehetra zay misy antsika mba anehoantsika an'izay le hoe zao a ny pikatroka atiky Madagasikara rehefa mandray an-tanana an'izany ho avy ny firenena zany ka mbola hanaovantsika koa ankehitriny na manarina raha miresaka an'izay tsika de hoe mbola hanaovantsika antso avy ho an'ny rehetra zany zay mbola taraikiraiky any a mifoazy am'izay andeo hifanentana amin'ny atokotiky Madagasikara ary mifananganana ny rafitra dia anisan'ny manampy antsika zany hoe ny rafitra eny anivon'ny commune sy ny fokotany sy ny distrika amin'izao fotoan'izao zany no fotoana hoe afanetsiketsehantsika an'ireny raha misy ny fanatsarana tokony atao amin'izay rafitra efa nisy teo aloha dia fotoanan'izao ary ilaitsika ny miasa ihany koa an'ny tanindrazana fa tsy hoe vita fotsiny eo le rafitra de mijanona eo tsika fa misy foana ny etsika tonyreny efa nresahana teo reny zao a ny vehivavy tiky Madagasikara ny tanora tiky Madagasikara dia mijery ny fomba rehetra amin'ny hoe fanetsiketsehana mandavataona zany an'izany fikatrohana ao anatin'ny antoko izany eny ary zay le hoe tsara jerena ohatra ny Jerosalema tsara jerena ety ivelany tsara jerena ao anatiny tsara jerena amin'ny asa izay atao ary tsara jerena amin'ny lafiny rehetra mihitsy eny ary député Alain Ratsimbazafa mamaraparana isika efa nisy resaka kolotsaina ihany teo malaza nareo amin'ny resaka hira gasy satria betsaka amin'ny teny hoe mba haresao ao ty resaka hira gasy ty ho anatsimo-drano anao fipetrana ho anatsimo-drano manokana moa zany a ho fankalazana ny fetim-pirenena dia misy a ny fanomanana zany a ataontsika hoe hira gasy ny fahaleovantena moa zany no anarana ny tondrana azy tamin'ity etsika indray mandray ty a zay mangotraka io mangotraka io ary tena ankehitriny zany de efa hoe maro sahady ny olona tena miantso sy mifampiresaka momba ny etsika lehibe zay karakarainy ny tanora tiky Madagasikara Atsimo-drano ary ny Comtim ao Tanjombato zay marihana fa amin'ny 5 ny volana Jona ho avy zao amin'ny asabotsy zao zany io zavatra io amin'ny asabotsy zao a manomboka amin'ny 10 ora maraina zany a de ahitantsika ny piragasy anakiroa zany a zay mifanandrina moa no ilazantsika azy kanefa de ataontsika hoe faneo an'izay fahaiza manao zay ngamba ny marimarina kokoa de ao ny tarika hira gasy zay tarihin'ny Ralivasona avy any Amparimanga ary eo ihany koa ny taritin'ny Rakoto Malala René avy any Anivoranobe reo moa zany de efa tena tarika piragasy zay tena kalaza any amin'ireny faritra reny no nalainy tiky Madagasikara amin'ity fotoana ity satria dia ny 20 Jona moa dia ataontsika hoe anisan'ny fahatsiarovana ny fitiavan-tanindrazana zay nisy tamin'ny Malagasy tamin'ny fotoan'andro izay miantoka ny ataontsika hoe niverenana zany fahaleovantena zany ary itsika ankehitriny ihany koa dia
tiana ho velomina ao anatintsika zany fitiavan-tanindrazana zany ka amin'ny alalan'ny fanehoana ny kolotsaina malagasy no netiny ny tiako Madagasikara Atsimondrano zany amin'izao fotoana izao ary anasana atsika rehetra ho an'ny Tanjombato sy ny manodidina eny fa na ho an'ireo distrika manodidina aza dia irariana mba ho tonga soamatsara dia hiary fety amin'ny fomba malagasy tsika ary fanandratana an'izay mahamalagasy zay ihany koa no antony lehibe zay nosafidianan'ireo tanora tima sy ny comité Tanjombato ireo zany mba hanehoana an'izay akantony hira gasy zay satria fantatsika fa ny hira gasy dia mitondra any amin'ny hoe anatra ihany koa indrindra moa hoan'ny tanora zany amin'izao fotoana izao somary revorevo ny hira vahiny dia andeha averintsika mihitsy fa manana ny kantony malagasy ary ao anatin'izany kanto malagasy zany dia isy afatra sy anatra hifampizarana ihany koa akoatran'ny hoe mahafety azy dia zava-dehibe ny izay le hoe fanandratana ny kolotsaina malagasy zay marihana fa eny toerana zany dia fa ahitantsika andreo tsakitsaky isan-karazany ny sakafo isan-karazany ihany koa zay ahitana andreo mpikatroka tiako Madagasikara atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano misy stand samy hafa eny zany ko aza misalasala tsika ary aza dia mavesatretana fa eny toerana misy azotsika jifaina amin'ireo karazan-tsakafo isan-karazany ka dia manantena ny fahatongavantsika ho an'ny lehibe moa zany dia 2,000 ny vidim-pidirana ary ho an'ny ankizy kosa dia 2,000 ny vidim-pidirana eny toerana. Dia eny amin'ny Magro Tanjombato zany ny fotoana amin'ny sabotsy eny amin'ny terrain Magro Tanjombato zany ny lalana izoroantsika makany amin'ny toerana io dia mandalo ny Braony commune dia midina miakandrefantsika dia any amin'ny fahafaran'ny lalana andrefana any zany no ahitantsika an'izay terrain zay dia ao no anatanterahana anty hira gasy goavana zay nomena ny anarana hoe hira gasy ny fahaleovan-tena. Eny ary député Alain Ratsimazafy amaraparantsika inona ny teny entinao hamafisina tao anatin'izay fandaran'izay raha misy ihany koa tsy voateny fotoanan'izao ity no fotoana iakaranao miara-manonja MBS Radio Mada mialohan'ny antrena fetim-pirenena. Voalohany indrindra aloha dia mitodika amin'ireo zandrizanaka zay manala fanadinana CPE zany rampitso mitsodrano anareo mba avita somatsara amin'izany fanadinam-panjakana zany anisan'ny diplôma-mpanjakana voalohany raisinareo aorianany fahafahana an'izany fanadinana zany ny CPE ka mirary soa ho an'ireo zaza malagasy rehetra manerana ny nosy hiatrika izany fanadinam-panjakana izany. Akoatran'izay dia mirary ny fety sambatra ho antsika vahoaka malagasy rehetra amin'ny hoe vanim-potoana ny fankalazana ny niverena ny fahaleovan-tena ho an'ny malagasy ny 20 jona irariana indrindratsika mba hiaina ao anatin'izany fety finaritra feno hafaliana ary ao anatin'ny hoe firaisakina ny vahoaka malagasy tokoa no hiatrehana an'izany fetim-pirenena lehibe zay ho tanterahana eto Madagasikara izany ko dia mirary soa ho antsika rehetra eto ihany koa no ametrahana ny veloma mandram-piona ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana dia hankasitrahana manokana ny Andriamatorina zay nanentana teto ny solombavam-bahoaka Jerirandrimbolaina zay voafidy tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara tetsy amin'ny distrika Navaradrano ary koa ny teknisianina zay mikirakira ireo vata maro-bokotra mampita ny sary sy ny feo any tokantranotsika tsirairay avy any veloma tompoko. Eny ary dia isaorantsika ihany koa député Alain Ratsimazafy nitondra an'izay fanazavana sy ny afelan-kevitra maro samihafa sy vaovao samihafa ihany koa tamintsika mianapikavy ambava homana ampo-mieritreritra entsika tena anakatonana marana ny miara-manonja MBS Radio Mada efa nasitsika resaka kely teo ihany ny momba ny la Frantsa dia misy manontany any inona moa ny fandraisan'izany amin'ny Madagasikara misy fandraisany tokoa tompoko raha ny resaka hoe ohatra hoe fifidianana député na fomba fitantanan-drarao a Frantsa ao sy amin'ny resaka diplomasia misy fandraisan'ireo na tiatsika na tsy tiatsika zava-misy zany zao aloha dia sahirana inga Macron sy ny ekipany
izay eo amin'ny fitantanana ny firenena any a Frantsa. Sahirana izy satria naninona tsy nahazo an'ilay majorité absolue teo anivony atemera pirenena frantsay satria dia zany hoe majorité absolue zany dia any amin'ny seza satria seza mihitsy ny isaina ao amin'ny assemblée ohatran'ny tsy mba zaza seza dia any amin'ny 7,valopolo no majorité absolue zany tsy nahazo an'izay zany nga Macron sy ny ekipany fa dia latsaka be an'izay ny seza izay azony zany dia nefa izy ny atokony isy azy dia tsy maintsy niara-ny asa tamin'ry François Bayrou sy ry Edouard Philippe zany atoko hafa dia raha mbola nitambatra ara zany tena hoe république marche Michel Macron zany sy ry François Bayrou modem zany sy ny aty amin'ny ry Edouard Philippe taty dia mbola tsy nahatratra ihany an'ilay antsoina hoe majorité absolue. Dia inona ny dikan'izay zany dia tsy maintsy itoditodika ry zany Macron sy ny ekipany amin'ny hoe apio zay izy tsy maintsy misy resaka ifanaovana ao dia zany hoe tsy afaka ny tena hoe anatanteraka araka ny tena tiany araka ny tena programanasany izay eritreretiny ny ekipanga Macron zany manoloana an'io raharaha io ny atoko izay lazaina hoe mitrifana tahaka ny hoe ry Marine Le Pen zany nefa dia nahazo seza ny ohatran'izay no eritreretiny zany dia ao koa nefa ry Jean-Luc Mélenchon zany miaraka amin'ny parti socialiste sy ny zay ekipa niaraka tamin'ny tao marina hoe tsy nahazo izay ny eritreretiny izy fa anisany mametraka olana ho an'ny atoko eo anivon'ny fitondrana any Frantsa. Inona ny tiana resahana dia izao ny aty amin'ny tany mahantra tahaka atsika hoe rehefa hoe nalefa aloha ny fifidianana filohan'ny repoblika dia mahazatra hoe zay atoko misy ny filohan'ny repoblika dia efa manao toy vakana fotsiny dia tsy maintsy majorité ny atoko manohana an'ilay filohan'ny repoblika. Zany mahazatra dia amin'ny tany mantra fa any amin'ny tany mandroso any amin'ny tany tena mandala ny demokrasika tsy izany. Io zao nga Macron zany zao izy ny lany filoham-pirenena ny Frantsa fa nalefa ny fifidianana député tsy nahazo majorité absolue izy na hoe le tena hoe atsasany mihoatra zany dia dikan'izay zany tena enjakenjana ny raharaha ao amin'ny assemblée ao a Frantsa ao manomboka eto ary ny zavatra isy eo zany dia tsotra dia tsotra hoenjana ny fifandresen-dahatra tena izy zany antsoina hoe vrai débat politique dia misy ny tsikera mamaivay dia tena antsoina hoe assemblée vivant tena hoe atemera velona tsara mihitsy. Inona moa tena tenena amin'le hoe velona dia tena hoe ao zany ny kianjan'ny demokrasia ohatran'le hira gasy le karakarain'ny tim teo hoe tena kianja tena hifanondrana ny tena hevitra inona ny tanjona mba ampandrosoana ny vahoaka sy ny firenena frantsay zay le izy fa tsy afaka ny hoe anao mandeha tsotra amin'izao fotsiny zany ny politika nga Macron manomboka eto. Inona ny fandraisany zany amin'ny aty Madagasikara resaka diplomasia reli zany ny fandraisany dia tsotra fotsiny hoe ny fitondran'ny nga Macron zany efa somary reradreraka aloha zany amin'izao fotoana izao fa ny eto amintsika ihany koa zany ny diplomasia atsika dia raha hoe matanjaka dia mba afaka mifanehatra amin'izany mba hoe afaka mba mitaky izay zavatra tadiavintsika mba mijery ny tombontsoantsika sy ny sisa marintsika hoe zanatany frantsay tamin'ny fotoan'androny tantara zany tsy azo ovany zany fa raha ohatra momba an'izay raha itsika zany natao hoe mba mijery ny tombontsoantsika manoloana an'izao hoe fahalemeny ny fitondrany nga Macron zao dia nitsika ny tombontsoantsika no tadiavinako zay ny diplomasia zay rehefa misy zavatra iaraha miaza dia tena izy hoe 50-50 ato manany tombontsoany dia ato ihany koa manany tombontsoany fa isika amin'izao fotoana zao asahirana fa ohatrany vahiny no tena mahazovahana eto amin'ity firenena ity tsy resahana ntsony reny ady tany namany reny no teneny député Jerira ndre mbolayna teo dia isika tany mahantra sy tany sahirana mo mitady ny tombontsoantsika ao anatin'ilay izy. Ny diplomasia antsika nefa amin'izao fotoana izao aloha tena
mbola sahirana raha ny fijery azy a dia ino loha zany a raha tsika eo foana ny momba an'izay fa eo amin'ny resaka solika efa miresaka frantsa ihany sika ny any amin'ny zareo zany zao a ny ray litre de manodidina ny 2 euro mahery ny eo amin'izany hoe bio etanol na E85 zany no latsaky ny ray euro ny ray litre mampiasa etanol ny any velany ny eto amintsika tsy mampiasa an'izany ary io le hoe sans-plan io raha ny essence eto amintsika tsy misy an'izany hoe sans-plan 98 fa ny any an-dafy ihany mampiasa an'izany de io zany a ambonimbony ny vidiny a sans-plan 98 E5 zay ny tena filazany azy a ny any Frantsa io resaka io a so ndray misy mitsamboamboatra any hoe aizy zany de misy an'izany hoe super 98 E10 zany de 2 euro latsaka kely ny ray litre de io a sans-plan 95 io a mbola misy karazany raha ny any Frantsa ny eto amintsika zany hoe sans-plan 95 de zay fa ny any Frantsa mbola misy hoe sans-plan 95 E5 sans-plan 95 E10 ino io eto amintsika io tsy fantatra aloha fa de teknisiana ny tokony manazava an'izany fa mihoatra ny 2 euro daholo ny ray litre amin'izany ny gazole misy an'izany hoe gazole B7 2 euro mahery ny vidin'izany gazole zany ary any an-dafy any de misy hoe ny gazoile ny lafo noho ny essence zany ny any satria ny any zany a efa tena hoe mandeha amin'ny atsipre mihitsy hoe zao kajy tsisy mandeha amin'ny savon ambony zany ny any fa tena mipetrapetraka tsara mihitsy zany ny endry zareo isika noho ny faharerahan'ny ariary noho ny faharerahan'ny toekarena dia io zany zao fa sahirana ny eto Madagasikara hoe tena hoe ahona ny tena otrinina marina ny tena vidin'io lasantsy io ny tena izy io gazoile io hoe sisisy le vahoaka malagasy nefa to tena faran'izay sahirana io ara ho amin'le vidiny zao io a tena efa hoe betsaka tena hoe kofina daholo ny akamaro na mipitatitra io na ny orinasy io na nino io sahirana ka raha ohatra zany hoe misy ny ao arindrinao ny amin'ny tena okitiany io sisisa de anahoana ireo mpandraraha izatsokazany efa mitabataba teo le tena sahirana ny vahoaka sahirana dia ho hitatsika eo le izy eo no tena ahitana ny fahaizan'ny mpitondra zao no teneny le mpampianatra anay zay maranatsika azy hoe ny fisian'ny olana no ahitana ny fahaizan'ny mpamaha olana rehefa tsy misy ny olana de tsy hitanao ny tena fahaizan'ny mpamaha olana fa raha ohatra hoe amin'ny voalohany fotsiny no mitabataba hoe rehefa zay ny tonga eo de ataonay an'izao io ataonay an'izao io ataonay Paris Madagasikara ataonay Miami Madagasikara ataovy ary ataovy amin'ny tena izy tsara ary ataovy amin'le mety amin'le vahoaka malagasy ary ilay fiainana eto amin'ity firenena ity dia ho hitatsika eo ny toyany sika menakavy samy hoeto ihany tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity saorany ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko